vaovao iverana na ianao raha manonja fandarana iainantsika eto tsy tsara ny zatozatsy torako tia ho avy eo tamin'ny alalany parlementa anakambara tokoa izy iresy miara manonja akoresao ny nomariana ohatra zany mbola ho toizantsika satria maro ny aogosty telopolo taona lafolo misy ny avoloty zany hoe ny dia efa niozongozy teny ihany ko tatia Madagascar communiste dia le rabelay raharaha de rehefa misy ny marika samy nanana ny tamin'izao fotoana zany ny taty amin'ny dia exilé ratsiraka dia zany taty mihitsy iaina izy ny repoblika de natao hoe sy maro zato sy arivo zany zay fotsy raha navoaka teny amin'ny roapolo fa ny natao sy ke misy torona mihitsy fa malagasy de tsy misy le izy sy raika ny voto sy folo ny mipetra fifidiana de kia politika ny misy ny tany eo amin'ny politika misy fetraka amin'ny manaraka rehetra ary manarina tsy mora le mandoro ne mory le etipoane moramora fotsiny misy mikopakafa atao ambadika ato misy mamme vola ato misy manipitsipikelina de ataovy an'izao de raikitra ny fampitehana eto seroa mora zay fa ny manarina niny zavatra tena sarotra de sarotra iny loha ny tamaso fa ny amin'ny hoe resaka raha hoe tapaka ny fifandraisana amin'ny any velany fa nga mora ny mamerina am'izany efa niaina antsika teto ane zany efa niaina antsika teto zany tapaka ny fifandraisana tamin'ny any ivelany ny hidiny robinet raha ny tamin'ny 2009 ny hidy talohan'izany raha tsy hotosotsika mihitsy ny tantara fa efa nisy ny fotoana teto amin'ity fireneny teny hoe ny rona tany amin'ny resaka financement parallèle ny fanjakana tamin'izany fotoana zany professeur Zafy no teo amin'ny fitonana tamin'izany tsy hotosotsika mihitsy ny tantara fa sahirana lay firenena niala tamin'ny mpamatsy vola mahazatra tranga hafa indray zany tamin'ny fotoana nitondrany ny président Zafy dia nalazany hoe financement parallèle sy izy moa nanana ny fomba fijeriny nanana ny fomba noeritreretiny izy hoe hitantanana ny firenena fa vao miresaka tsika Bretton Woods sy ny zavatra lehibe zany zavatra tsy azo hidivirana zany ny amin'ny ajustement structurel sy ny namany efa tamin'ny andron'ny président Didier Ratsiraka ny Rousseau zany rehetrarehetra zany zay mitaky fahaiza mitantana sy fahaizana mitsitsy ihany ko de eo indrindra hoe iza moa ny tokony hitsitsy ilay vahoaka hoentina sa ny mpitondra no tokony hitsitsy samy mitsitsy daholo rehefa sendra ny fahasarotana fa tsy hoe le vahoaka sainao mitsitsy fa enao atsy eo amin'ny fitantanana miliba milamina tsara zay ne le tsy mety ary ny FFKM vao amin'ny teny vao aingana raha ny toe-javatra amin'izao fotoana izao indray hoe ajanony le fandanindany-pona amin'ny lafiny maro izay mahatonga ny firenena izay midikizo amin'izao fotoana izao mahatonga n'ilay malagasy ho sahirana ny fiangonana eo anivon'ny FFKM mahitana ny anglikana ny katolika ny luthériana ny FJKM miteny an'izany hoe ajanony ny fandanindany-pona zany tafiditra anatin'izany resaka aingitraingitra zavatra mbola azo ampiandrasana kanefa dia atao asisika ihany tsy maintsy atao ty ny fetifety isan-karany raha vao misy irika kely de fety raha vao misy irika kely de fety nefa le vahoaka tsy mihinan-kanina tsy mahatsabo tena intsony efa malazo tsy ampy calcium tsy ampy magnesium tsy ampy vitamine tsy ampy sakafo zany le malagasy amin'izao fotoana izao zay 20 isan-jato mipetraka any amin'ny faritra ambanivohitra ka izay le izy hoe ireny vanim-potoana isan-karazany ireny zany zay nisin'ny fikorontanana teto amin'ny firenena dia nitondra tarazo be dia be teo amin'ilay fiainan'ilay antsoina hoe malagasy sy Madagasikara ka ny fanarenana dia tsy moramora de eo no ahitana n'ilay tena hoe faiza mitantana amin'izay ho an'izay mpitondra hoe mandimby eo zany vitany hoe le korotana be 91 2002 2009 raha zay no resina ohatra de misy mpitondra amin'izay dia eo amin'izay no ahitana ny amin'ny hoe fahaizan'ilay mpitondra
zay neny tena izy raha raisitsika indray zao ny tamin'ny 2002 taorianany 2002 dia ny président Marc Ravalomanana no tonga teo fa tonga dia niporofony hoe firenena tena niaina tao anaty korotana krizy sy ny sisa dia tsy maintsy atao zany ny fanarenana. Inona no natao voalohany? Ny zana aloha ny nanafoana trosa ohatra zany ny foanana aloha ny trosa hoe io trosa be tena aloha foanana mba hoe ahafahan'le toekarena zany mba mahazoazo aina kokoa fahaizany zany fa ny olona ny ivelany any tsy anafoana fotsiny trosanao fa eo aloha zany ny fahatokisana le hoe confiance. Iny zany tenenina foana iny rehefa tsy ananan'ny olona confiance ianao tsy mananan'ny olona fahatokisana ianao dia dikan'izay miayany olona ho foanany ty troso ty dia inona no vokany? Ampindramina vola indray ilay firenena, inona no vokany? So dia vola very fotsiny, so dia zao, so dia zao. Oka aloha mariana fa ny hoe mindrana vola tsy voatery mihitsy ratsy, hoe mitrosa zany tsy voatery hoe ratsy. Fa rehefa mindram-bola ianao zany dia manana tetikasa, manana heritreritra ianao hoe atao an'izao ny vola izay indramina dia hiteraka vokatsoa, izay ny tanjona. Zay le izy ka inona ny fahadisoana amin'izany? Fa miankina amin'ny faiza mitantana io, fa rehefa tsy mahay mitantana ianao dia lasa problema indray ilay fitrosana zany. Ka io miankina amin'ilay mpitantana ihany, miankina amin'ilay mpitondra ihany io, tsy misy afa-tsy zay le izy. Fa tsy hoe ka ny zatra tsy nampozana ka zao le vola omena na vola trosaina dia mila mandeha amin'izay tokony ho izy. Matoa zany ny azakazaka be ny fiakaran'ny arikarena taorinan'ny 2,4 ka hatraty amin'ny 7,4 7,4 tonga hatrany amin'ny 700 mahery positif 700 mahery ny arikare-pirenena teto Madagasikara dia mahay zany ny mpitantana, mahay zany ny mpitondra tamin'izany fotoana zany. Dia misy miteny any hoe ka nareo koa ohatra ny zay foana no tenenina eo ka zay ny zava-misy ka zay zava-misy. Fangany mpanao politika angany ny paitoekarena namoaka ny taremarika fa ny mpamatsy vola sehatrizam-pirenena no mamoaka an'izany dia iny fahatsarany ny toekare-pirenena iny no miteraka zavatra vaovao indray eo amin'ny fanampiny ny anivenina. Ohatra hoe Rwanda efa potika mifamono tamin'ny famaky sy ny antso be tao ny Rwanda nandritra ny taona maro resaka adipoky izay zava-doza mihitsy kanefa rehefa taty aoriana amin'izay dia niotra ry zareo natao nientitra tsara ny fitantanany aiza Rwanda zao, aiza zao zany Rwanda zao raha ho ampidaina amin'ny Madagasikara. Teto Madagasikara tsy nisy an'izany, asandalo ny eto amintsika no misy raha hoe ny amin'izao fotoana izao misy famonoan'olona feno abibiny eto raha ny amin'izao fotoana izao fa ny tany Rwanda zavatra hafa fa aiza ny Rwanda zany lasa fitaratra izy amin'izao fotoana izao. Ry Maroka efa firenena sangany aty Afrika, tsika tena gidany, tena any farantsika amin'izao fotoana izao. Zany tsy maintsy averimberina foana na misy miteny arana hoe ohatrany makaleo izy zany na leo na tsy leo aloha dia amin'ny hoe resaka fitenenana an'izay dia zay ny marina. Tena hoaran'ny firenena maro aty Afrika i Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny resaka fahampandrosoana kanefa samy firenena nandalo olana avokoa, samy firenena nandalo krizy na maivay avokoa. Fa ny olona amin'izao fotoana izao miezaka mifanantona na dia natao hoe mpifandrafy politika aza. Zay atao entre parenthèse tsara zay mpifandrafy politika zany hoe tsy mitovy mihitsy fomba fijery fa tena mifanenjika mifanenjana teo amin'ny foto-kevitra. Fa ny olona amin'izao fotoana izao aty Afrika tompoko dia miezaka mifanantona sy mifampiresaka mba ho tombontsoa an'ilay vahoaka ao amin'ilay firenena efa nitenenina teto ohatra ny ao a Côte d'Ivoire amin'izao fotoana izao mifanantona Alassane Ouattara sy Laurent Gbagbo zay nitsarana tany amin'ny fitsarana irezam-pirenena dia ozy Ouattara zay filoham-pirenena pernas ao Côte d'Ivoire hoe okizay
okizay ty disadisa ity tsy mitondra soany vahoaka ivoirianina ity satria Laurent Gbagbo manana ny olona ao an-damosiny tara manana ny olona ao an-damosina ko na ny Bédié koa anankiray koa efa nitondra teo koa anankiray koa manana ny olona ao an-damosina de zany foana ve hoe ifandrafa eo foana ifandony eo foana ve zay ve no atao satria raha vo izay de eo le fitiavatena resaka fitiavatena io resaka voninahitra io resaka hoe fitiavakely io nyany ny fianakaviako any fa le fitiavatandrasana zany ary amin'ny sisiny ery de ny olona ty Afrika amin'izao tompoko dia efa mahatsapa hoe tena diso lalana ny tsika zany hatramin'izay satria tsika zao samy ivoirianina de nefa jereo Rwanda etsakaiketsy lasa ny farim-piainan'ny Rwanda fa aiza afaka manao vakansa ny aza ny lalana autoroute daholo tsisy hoe kilavadavaka zany tao anatin'ny 4 taona fotsiny lalana etsaka 10 point tsy fanao enao lalana kely vitatiny ray mahery tany aloha zao adiny 3 adiny 4 adiny 3 sasany adiny 4 vao tonga any 10 point maty ny tontolon'ny fizahantany rehefa mba vakaso ohatrao satria rehefa vakaso ohatrao zany mba hoe miaina kely zany ny mpisehatra amin'ireny tsy tafavoaka fa de tsingidina hatrany le farim-piainana ka ny olona amin'izao fotoana zao efa hoe mifanatona hatrany mba hitsinjovana an'ilay any orina zany sy hoe mba ho tombontsoa an'ilay firenena azakazaka ny ty fiainany ty eo amin'ny samy firenena hoe atao anatin'ny kontinantan'ny Afrika ato de fifaninanana io fa amin'ny malagasy amin'izao fotoana zao de taraiky be lozana hoe manamary tena fotsiny zay ny mamaika eto amin'ity firenena ity zay le izy de ho an'ny ivoirianina zany zao dia mifanatona izy telo mirahalahy Ouattara filoham-perinasa amin'izao fotoana zao konany Bédié fa teo ihany koa i Gbagbo dia mafy nazo ny Gbagbo marina hoe nikorotana hatramin'ny fiainatokantrano izy va de samy nanalehany avy eo rehefa nivoakan'ny fonja rehefa avy nitsaraina tany lahetany ya Gbagbo fa fiainam-pianakaviana aloha any iny fiainana manokana any iny fa ny fiainam-pirenena tsy maintsy tsinjovina dia ifanatona andao ifampiresaka dia jerena daholo izay mahaso zao mantsy fantatra ny Ouattara tsara zay filoham-perinasa amin'izao fotoana zao any Côte d'Ivoire fa raha ohatra ka mienjana foana ny raharaha manenjana foana izy ohatra zany dia izy anie tsy maintsy hialo amin'ny toerana io tsy maintsy ho avy ny fotoana ialany ao amin'io toerana io ary izy tsy tompony ampitso zay le izy zay ny olombelona tompoko tsy tompony ny ampitso lalako tsy lalanareo fihevitra sy fetrareo izy Andriamanitra fa so de hoe ka zany eto zany zany zay tiako ataonao atao tsy miraharaha fa ho avy ny fotoana tsy ho eo amin'ny toerana io tsony ilay olona eo amin'le toerana ankehitriny raha ohatra zany raisika i Côte d'Ivoire de tena azo raisina mihitsy hoe izay no natonga ny filoham-perinasa ivoirianina amin'izao fotoana zao lasa de lasa ny sainy hoe ahoana tokoa moa za sy reto ekipa miaraka amiko reto raha tonga ny fotoana tsy eto tsony ka mba ho adin'ny olona koa ny zavatra izay tsy nety izay natao satria tsy ary hoe eto daholo misy olona tsy faly aminao ao ohatra zany azany tsy maintsy misy zany misy fotokevitra tsy hitovizanao de raha mba ataon'ny olona ohatra ny Gbagbo koa moa za rehefa miala eo de ahoana zany no mahatonga ny Ouattara misaina lavitra izy ny amina hoe alao tonga de alaminy ty raharaha ty ho amin'inona tsy ho amin'ny tombontsoan'ny tenany mety eo ihany zay fa ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka ivoiriana de eo amin'izay ary tsika amin'ny eto amin'ny raharaha amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoy tsika hoe nisy fotoana mandalo krizy mafy be le firenena malagasy de misy mifampitehana misy ny aina fohy misy mitondra dakaitra dia arenina mandeha dia misy indray krizy zay amin'ny endriny hafa indray dia lamina de arenina indray de iny indray le malagasy fa miarina indray dia tonga indray no manaraka de arenina indray
fa ny am'izao 2024 zao a manahoana hoy mpitondra fanjakana raha niona tamin'ny vondrona eropeanina hoe ho avy eo amin'izay mantsika hoe tsy misy krizy eto Madagasikara fa stabilité no ilaina. No verina kely aloha, tsy misy krizy eto Madagasikara fa stabilité no ilaina. Ahoana ary zany? Ohatra misy jeu de mots jeu de mots ahoana? Lizy aloha amin'ny teny frantsay, de raha dikantsika amin'ny teny malagasy zany hoe tsy misy krizy. Le krizy aloha efa nadika amin'ny teny gasy de lasa hoe krizy. De lasa fomba fiteny eny amin'ny fiarahamonina hoe aza manome krizy. Rehefa sarotra le fiainana amin'ny mahatonga an'io aza manome krizy, efa lasa fiteny le hoe krizy. Fa teny frantsay io. De hoe krizy zany de hoe resaka korotana zany resaka tena hoe tsy fandehanan-draharaha araka ny tokony izy fa mandeha amin'ny tsy fahalehany daholy ny fiainana. Any natao hoe krizy dia mijotso, midina ny fari-piainana, midina daholy ny taremarika isan-karazany. Krizy zany. Misy tsy fetezana zany, tsy fahatombanana zany, tsy fisina. Zay natao hoe krizy. Stabilité indray hoe filaminana, lamina tsara, tony. Zany dika zany hoe stabilité, stable. Tony tsara, lamina tsara. Rehefa tony zany tsy misy korotana, tsy misy ninona eo amin'ilay fiainana izany. Ka hoy ny mpitondra fanjakana hoe tsy misy krizy eto Madagasikara fa mila stabilité. Dia raha miteny zany ny mpitondra fanjakana hoe mila stabilité, miaiky aloha izany fa tsy misy ny stabilité matoa ilaina. Manaraka tsara tsika, miaiky aloha zany ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoe tsy misy stabilité eto, zany hoe tsy misy fitoniana eto matoa izy miteny hoe ilaina ny stabilité. Zany stabilité tsy misy ny korotandrotana fotsiny amin'ny ny korotana rehefa misy ny tsy mihina de krizy io ane samy manatsaina ary samy mandinika. Dikan'izay zany resaka jeu de mots zay ny fahitany maro azy, resaka contradictoire, zavatra mifanohatra hoe tsy misy krizy eto Madagasikara hoy ny mpitondra nefa ilaina ny stabilité. Rehefa miteny ianao hoe ilaina ny stabilité de manamarina ianao zany fa misy krizy, fa tsy hoe tsy misy krizy zany eto Madagasikara. Iny le fehezanteny voalohany iny aloha no tena nanaitra maro hoe tsy misy krizy. Ahoana ary zany? Tsy misy krizy ve eto Madagasikara de okitianao ny vidin-dasantsy sy ny vidin'ny solika, ampiakarina ny dikan'izay. De eo indray ka io tsy inona tsy azo oharana sy ny sisako hoe nitrosa be an'ny pétrole sy ny sisaka nga ny gasiny natonga ny trosa io. Tsy ny vahoaka anie natonga an'izany trosa zany fa efa nisy hoe ambany be ny vidin'ny solika teo amin'ny setra resa-pirenena, efa tafidina hatrany amin'ny $20 fa itsika teto no ny zesta. $20 ny iray baril tamin'ny fotoan'androny tamin'ireny le vao nanombonomboka ireny Covid tsisy sambo nandeha, tsisy ninona, tsisy fandrarana nandeha teto ambonin'ny tany fa nidy tany an-trano daholy. De nidina be ny koron'ny baril tamin'ireny, ny vidin'ny baril. Fa ny vidin-tsolika teto Madagasikara mbola tsy nanaraka zay fa mbola ambony zany. De lasa amin'izay ny tsy fetezana rehetrarehetra dia nisy ny krizy. Nefa ny mpitondra miteny hoe tsy misy krizy. Fa fahitany maro azy, misy ny krizy amin'izao fotoana izao, matoa miakatra ny vidim-piainana, resaka inflation zany, ny tany vola malagasy sahirana foana ny ariary, ny devise tsy miditra, ny entana ondrana kely, ny entana avy any ivelany miditra mitombo. Ka tsy krizy ve zany? Mikorotana ny toekaram-pirenena amin'izao fotoana izao, roahana tsy vidiny, hoe tsy fa manoatra tsony fa tsy mandroa piasa ampiano chômage technique, fomba fiteny daholo zany.
fa rehefa somasy teknika zany de efa tsy mandray vola ny dikan'izany na mandray fa tsy ka piasa de misy krizy eto. Matoa misy ampahan'olona maro tsy mandray vola, tsy mandray mivaly-kasalana, tsy mandray vola, matoa ny ao amin'ny hoe mitabataba, matoa misy an'izao karazana fitakina rehetra zao dia misy zany ilay krizy ara-toekarena vokatry ny tsy firindrany ny fitantanana, zany hoe tsy fahaiza mitantana. Rehefa tsy mahay mitantana anie de teraka ho azy ny krizy. Fa ny sasany tsy mety mieritreritra hoe ny fanonkevitra ataon'ny mpanohatra misisika ao amin'ny magrobiorika zany no miteraka krizy sy ny sisa. Fomba fijery zany ko mbola zavatra hafa ihany koa raha ohatra hoe hitarina eto mbola zavatra sinoa ny fitonglana mpitantanana de mpanan-karembe zay vitsy anisa dia olona sahirana tia tanàbe de lasa 7 isanjato irana reo zany ilay mantra de rehefa ampidainao zany dia misy tonglanana be, ny maro anisa mantra, ny vitsy anisa manana ny ampy, krizy ny dikan'izany. Zay misy krizy zany eto ka hoe stabilité, tsy tonga ny stabilité raha ohatra ny fitoniana raha tsy hoe miatsara ny fidiram-bola ny tsirairay, raha tsy mipetraka ny fandripahalemana maharitra, raha tsy misakafo ilay malagasy. Ity resaka kibo ty anie enjana be, ny resaka vary raha tsy voavahatsika de tsy menatra ve itsika hoe ny firenena indiana indray tao anatin'ny fanamariana ny 570 taona nazahoany Inde ny fahaleovantena de hoe nanome vary 5,000 taona mba hoe hanampiana ny any amin'ny faritra atsimo. Raha za zany tena hamenatra fanomezana aloha iny fanomezana ohatran'ny fanomezana rehetrarehetra. Malagasy tsy manda fanomezana, raisina rehefa fanomezana, fa zao ny ao ambadik'izay rehefa tena mandinika isika hoe firenena indiana nanome fanomezana vary firy izy teo tsy tenitenenina foana 5,000 taona 5,000 taona tam'le fanamariana ny 570 taona ny fahaleovantena ny Inde de nanome vary zany firenena indiana ho an'ny malagasy de noraisina moa zany le izako fanomezana koa. Fa rehefa tena mandinika isika dinio tsara ao ambadik'izay hoe malagasy ve de omena vary 5,000 taona hoe amonjena ny any atsimo, faritany tsara amonjena ny any atsimo. Dikan'izay de tsotra. Dika misy mesazy ao ambadik'izay. Mesazy voalohany de hoe mba tsy andro fanampiana foana ianareo eto Madagasikara. Fa iny aloha ohatran'ny hoe famonjena fotsiny iny ohatran'le vatsi-tsinjo de ohatran'ny hoe manome vatsi-tsinjo koa zany ny indiana tamin'io fanomezana vary 5,000 taona io. Fa raha tena misaina tsara zany ny mpitondra eto Madagasikara manoloana nyreny toe-javatra reny de tokony hieritreritra izy hoe ahoana moa zany firenena ny velany no manome vary amonjena ny any atsimo. Isika zany eto ve tsy afaka hoe mamonjy raha resaka vary fotsiny ho an'ny mpiray tanindrazana amintsika. De zao le izy zany 5,000 taona zany tsy de makaiza zany raha hoe amin'ny resaka hoe quantité zany fa lizy moa fanomezana dia isaorana ny firenena indiana nanao an'izay fanomezana zay fa efa misy hoe mba zay vitany aloha de vitan'izay engako aloha io ka hoe mba tena tonga hipaka ihany koa any am'izay tokony hoe antefany ihany fa zany koa mbola fanontaniana hafa koa zany fa ao anatin'le resaka zany hoe raha ny firenena indiana no nanome vary 5,000 taona amonjena ny any atsimo de zao fotsiny le fanontaniana hoe ahoana moa no tsy avy tanin'ny malagasy mamonjy ny mpiray tanindrazana aminy nefa ny tany zany rehefa voapirofo zany tamin'ireny fifaninanana tamin'ny fotoana nitorany président Marc Ravalomanana reny. Efa voapirofo zany misy zany azo atao zany 12 taona par hectare azo atao fa le 12 taona koa tsy mipopotra ho azy am'izao
fa tsy maintsy hoe mandeha my fikarakarana miainga any amin'ny ambioka ny rano ny fanafody satria tsy maintsy misy bibikely mihinan-kinany eny tsefatsefana eny ny zezika sisa rehefa feno daholo zay a dia miakatra tsara ny vokatra ka maninona ny tsy atao maninona no tsy ampiana ilay tantsaha malagasy zay foana zany le izy maninona ny tsy ampiana ny tantsaha malagasy ampiana izy de arovana fa tsy hoe ampiana izy de avelanao de ho avy amin'izay ny dalo de ho tapahany dalo ny tendan'ny olona iza koa ny janony eo zany ene mifameno daholo fa misy andraikitra tsy vita ao zany matoa nona lay malagasy ka ny firenena indianina no ndeha amin'ny vary 10,000 taonina amonjenany any atsimo fanomezana ao akaraisana fa mahamenatra zany misy message zany fa tsy hoe faly andray fotsiny raha tena mieritreritra isika misy message zany ataon'ny firenena indianina zany endry zany ene fa be da be mponina any be da be mponina any tena be de be ary misy koa ny mahantra any be de be ny mahantra ny tenanay efa tany amin'izany tanàna antsoina hoe Calcutta zany izay niasan'ny religieuse mère Teresa fa efa nodomandro zany nanao asa soa mère Teresa tany amin'izany hoe tanàna ny Calcutta tany Inde zany tenanay hoa efa tany zany hoe mpanao gazety moa de mba maro ihany ny tany efa hita zany tamin'izany hoe tanànan'ny Calcutta zany fa misy fahantrana ihany koa any kanefa de hoe alao ampiana le malagasy satria hoe misy kere fa zao tsika mieritreritra hoe ny vahiny zay tonga eto Madagasikara de hoe tsisy fahantrana ny amin'ny firenena diso be zany raha miteny zao tsika hoe indo-pakistanais sy ny sisa ty any Pakistan misy mahantra ohatran'ny firenena rehetra any Inde misy mahantra sao tsika hoe matololo zany tsika hoe mahita ny karany eto Madagasikara eto tany to tena metimety daholo ny fiainany de eo indrindritsika tomary taritsika am'izay mantsy le izy tsika zany maika fotsiny hoe amin'ny ankapobeny hoe mitsikera ny karana karana ohatr'izao mitsikera sy ny sisa ka ry zareo mahay mifanampiko alao itsina ny resaka mahay mifanampy ry zareo mahay mifanampy akoatran'ny hoe kolotsainy zany sy ny sisa ka jiny tsara ny azy ny kolotsainy mahay mifanampy tsara ry zareo satria hoe ao anatin'izay communauté izay na hoe misy hoe manana zopirenena malagasy hoe double nationalité hoe nationalité frantsay sy ny sisa zany zavatra hafa zany fa le fomba fiainana mihitsy mahay mifanampy ry zareo fa isika malagasy vao misy tafakatra kely de kapaina vao misy tafakatra kely de elonana eo ny resaka tsy hitovika-hevitra ara-politika iny zany tokony ho afy iny fa ny tsika malagasy tonga hatrany amin'ny tena hoe fifandrafesana tsy mifandevo maty zany ny toetran'ny malagasy mila hitsy zany tsy mety zany isika miazakazaka hoe allo mba hoe andeha mirosany amin'ny tsaratsara kokoa tsika ndao anarina firenena tena efa reraka Madagasikara nefa sika mifampialina io raha vao misy lasa kely de sombaina raha vao misy lasa kely de sombaina de samy mizaka ny vokany avy eo ny olona nefa mifanampy ka zay ny tiana ho tenenina hoe raha miresaka an'izany hoe ainy zany tsika satria tonga teo mantsy le resaka raha miresaka an'izany tsika dia okitsika tsy taitaitra fotsiny hoe tena milamina be zany ny any Inde tsia toy ny firenena rehetra dia misy koa ny mahantra any Inde amina tanan-dehibe ny any Inde enao New Delhi sisa misy omby mandehandeha zavatra misy zany jereo ny fanadiadiana maro samihafa fa misy mahantra ihany koa any amin'ny zareo fa ny olona miezaka izy mba ho amin'ny tsaratsara kokoa ary zany Inde zany amin'izao fotoana zao tompokoa efa ao anatin'ny firenena efa azo klasina hoe anisan'ny matanjaka reo hoe firenena vao misandratra zany firenena vaovao misandratra Inde amin'izao fotoana izao toy ny hoe i Afrika Atsimo toy ny hoe Meksika toy ny hoe Brésil
nefa le misandratra be zany amin'ny tanjaka zany ny an'ny olona fa itsika na ny resaka vary ara mbola gidragidra be resaka vary ho an'ny mpiray tanindrazana de tsy vita de misy manampy avy any ivelany na eo manampy de mbola hoe anafatra indray ity rezimy ity zao a efa taona raha tao anatin'ny efa taona ve no tena niketrika hoe andoranga tena ho reglena momba n'io vary io a tsy anafatra intsony fa le tatsaha eto amintsika no ampina amin'ny fomba rehetra arovana izy amin'ny resaka hoe mba mipetraka ny sécurité dia ampina amin'ny lafiny rehetrarehetra tena azo antoka 100 na hoe 20 fa ampy vary eto Madagasikara dia minambary tsara amin'ny malagasy zay loka tao amboniny indray mbola zavatra fa dia misy ambony de manondrana any velany dia afahana mamonjy an'ilay mpiray tanindrazana any faritra atsimo fa tsy firenena any velany no hoe inony ianareo de ampio le any amin'ny kere zany le zavatra misy eto amintsika de zany ve de hoe tsisy krizy eto Madagasikara misy krizy eto Madagasikara vokatry ny tsy fahaizana mitantana sy ny tsy fahaizana mijery lavitra sy ny tsy fahaizana mijery ny lara-pahamehana hoe inona ny tena maika aloha amin'izao fotoana izao am'izao aloha no mamaika satria am'izao le malagasy no mihinana sakafo tsy zarizary am'izao le malagasy no tsy voatsabo araka ny tokony izy rehefa marary am'izao le malagasy no tsy voaharo amin'ny asandalo sy amin'ny herisetra isan-karazany na ny ambanivohitra na ny tanan-dehibe am'izao lay malagasy no tsy afaka mampianatra araka ny tokony izy tsony ny zanany fa misy sakrifena le zaza ao an-trany no tsy alefa mianatra misy zany ary be dehibe okotsika tsy hovarina eto Tananarivo eto fa any faritra lavitra any misy zany am'izao fotoana zao no betsaka no tsy mandray karama fa tara ny karama am'izao fotoana zao misy an'izany manao téléthon zany any avaratra any misy problema tsy mahazo ny valika sasarana de lasa téléthon ny afarany nefa tsy tokony ho zany ilay izy raha mandeha araka ny tokony izy ny fitantanana am'izao fotoana zao no misy endrika tsy fandriam-pahalemana kidnapping fanalana voamaso hoe fangana zazavariry taizam-bola nisy an'izany teto e taizam-bola nisy an'izany fa am'izao 2022 zao no misy an'izany dia lasa sarotsaronana le raharaha lasa pasipasoana ka ngaty afaka pasoana zany tsony e tsy afaka atao an'izany tsony ty problème ty fa efa fatapoko fatapirenena de any amin'ny resaka fanatanjahantena any amin'ny resaka kolotsaina any amin'ny resaka hira sy ohatran'izany any sisa no mba hoe afatarana an'ilay Madagasikara am'izao fotoana zao io zany zao ny afro basket U18 junior zany latsaka ny 20 taona mety amintsika mandray anjara ny tovavy malagasy sy ny tovolahy malagasy de mba manao zay ho afany izany hoe tanora malagasy zany iarovana ny voninahim-pirenena satria ato amin'le lafiny fampandrosoana efa tena tsy tafavoaka tsony fa efa rambony ilay atsaona hoe malagasy zavatra mampalahelo zavatra ratsona fantatry olona vao miresaka hoe Madagasikara am'izao fotoana zao fandripahana ala volamena lasa misy tongotra tsy hita ho azy zany malaza raha vao resaka Madagasikara fa ny tanora no miezaka hoe amin'ny alalan'ny fanatanjahantena mba ampahafantatra hoe amin'ny lafiny tsara de zao moa zany hoe tafakatra amin'ny quart de finale ny tovavy malagasy sy ny tovolahy malagasy amin'ny U18 amin'ny basket ny vehivavy eo amin'ny Tanzaniana ny lehilahy eo amin'ny Guinée izy teo de ny lehilahy mihaony etsy amin'ny Palais des Sports ny vehivavy any mikanja amin'ny tafony vato fotsy any Abira any Antsirabe somary mangatsika ara ny andro any Antsirabe de afahany io amin'ny lehilanao de mba ezahantsika zany mba hitondra fampaherezana ho an'ny mpanao baskety malagasy fa atsika reo teo moa zany hoe misy hoe nandresy de aveo resy fomba jafatra zany le afrikanina koa moa lava be daholy
nefa raha nyfahaizana samy manana ny eo am'izay hoe fahaizan'izay ary mibaskety tena isan'ny tiany ny tanora eto Madagasikara, fanatanjahantena mahafinaritra tokoa izy io ankoatran'ny baolina kitra. Dia zay le izy mirary sotsika ho an'ny mpanao baskety malagasy fa any amin'ny fanatanjahantena sy any amin'ny resaka hira sy any amin'ny resaka kolotsaina isan-karazany zavakanto any sisa no ahafantarana n'izany hoe Madagasikara zany. Fa mizavatra hafa hoe fampandrosoana de tena tsy tazana mihitsika fa resin'ny Maurice, resin'ny Comore, resin'ny Seychelles, resin'ny Maldives. Zany no sikely tsy de hoe makaiza ny abeany aty amin'ny ranomasina indray laky ny olona miketrikako, ny olona mametraka tsara ny fitiavan-tanindrazana fa tsy fitiavan-tena. Fa raha samy tia tena daholo tsy tafavoaka. Eo ihany koa ny amin'ny hoe be loatra ny miseho mahay nefa tsy mahay fa mahay misolelaka. Ka ty resaka hoe misolelaka sy makaranonranony ity tsy raha vao io mihitsy ny mahazo tsy tafavoaka. Fa hoe na ianao mahay, na ianao tsy mahay, ary efa tsy mahay ianao zany efa omena andraikitra goavana be dia mitsingidina any ambany any. De anahoana zany tsikity zany ny amin'ny hoe ilaina ny stabilité, hoy mpitondra fanjakana, ilaina ny stabilité. Ka inona aloha mahatonga an'le stabilité tsy hisy raha zay indray no raisina. Mahatonga ny stabilité tsy hisy ene dia ny iraisana aloha de ny ty vidim-piainana tsy zaka ity. No ity voangitiana le vidin-tsolika hoe aka io tsinona tsy azo hidivirana ny akarany ny tsekarany io fa io tsy maintsy miakatra. De zay de miakatra lizy dia kofina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ka rehefa kofina daholo ve ny fiariana rehetrarehetra de inona ny stabilité hisy eo raha raisina am'izay raha toe-karena zany, inona ny stabilité hisy eo rehefa miakatra ny vidim-piainana. Zay tsy misy stabilité zany eo. Resaka lozika be zany fa tsy maintsy misy vokany io. Ilay malagasy nefa efa reraka ka ilay teknika, ilay fomba afafahana hoe mba manome coup de pouce kely, hoe mba hatosika kely ilay fiainam-pirenena, ilay fiainan'ilay malagasy tsy misy. De inona ny stabilité hisy eo? Iny Clémence efa miditra any efa tazanao ambadibadika eo fa efa ho avy eo izy. Diso vaovao lehibe hono rehefa avy eo izy fanira zafy manantany. Ka ny tiatsika amin'tinana an'izay resaka izay de ny fitenin'ny mpitondra fanjakana ity izay niteraka resabe hoe tsy misy krizy eto Madagasikara fa mila stabilité. Dia lasa ohatran'ny jeu de mots le izy nanoloana ny vondrona Europeanina moa no nitenenan'ny filohan'izay. De samy mitsakotsako ny rehetra fa ny vondrona Europeanina ihany koa aloha tsy atoro voanjodiana amin'ny zavatra miseho eto Madagasikara. Ankoatran'ny hoe zavatra iainana eto ny tarehimarika rehetrarehetra ny eo ampelantanan'zareo Inona no andenganao amin'ny vondrona Europeanina? Ary tao anatin'le izy de hoe mila dinihana manokana ny momba ny resaka politika eto Madagasikara. Tsy maintsy misy resaka politika io, fa maninona ny vondrona Europeanina no napiditra an'izay resaka hoe politika zay, na de hoe 11e fedy aza no resaka. Satria tsy afaka misaraka ireo. Ny resaka politika dia misy fiatraikany amin'ny resaka fampandrosoana io, ny olona amatsy volanao, anampy anao, na endrika inona io, na endrika inona, na trisainy io, na omeny io, na inona ino io, fa hoe vola aloha ny anaran'izay. Raha resaka hoe 11e fed de tsy maintsy misy an'itony le resaka savaranonanto tony fa tsy tongatonga ho azy am'izao. Ary raha mivoaka ary zany tsy tonga de hoe androany no miresaka de hoe rapitso de mivoaka. Mbola misy kipitsopitsony isan-karazany ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia zay no fipetrak'ilay arara ka ny mpamatsy vola mahazatra efa manana ny fomba fiasany izy. Io ny tsy eto Madagasikara ihany ary tsy Madagasikara ihany no iarahan'izy ireo miasa fa amina firenena PDB fa misy foana ny fepetra isan-karazany. Ahoana aloha ny resaka politika fa io zany tsy tsotsorina amin'ny hoe tsy misy krizy eto fa ilaina ny stabilité no tena ilaina.
de zay fotsiny ve de hoe aresy lahatra amin'ny mpamatsy vola tsy anylay izy zany tsy ahoana zay le fipetraky le izy fa ny olona miasa amin'ny alalan'ny tariamarika sy miasa amin'ny alalan'ny zava-misy izay iainany isan'andro ka hoe krizy daholo zao akoatran'ny krizy mpiainana hoe krizy politika krizy sosialy fanabeazana ny ara-tsaina de krizy de ohatrany lasa krizy daholo hatramin'ny fiainan'ny olona de hoe aza manome krizy fa efa tena tsy vita tsony ane ty zavatra ty de lasa krizy ho azy ilay fiaina dinina moa zany hoe fiainana hoe ao anatina krizy zany tsy zavatra tenaina am'izany mihitsy na kely ary na inona fahaizantsika miresaka dia eto isika aloha kanefa ao anatin'izay rehetrarehetra zay de hoe misy ny avaolana dia ny alalan'ny resaka hoe fampiresahana sy ny fanantonana fampidinena mba ho tombotsoa-pirenena no dikan'izay fa ao moa zany ny tsy te hiditra am'izay mihitsy noho ny atao hoe raisonnement hafa mihitsy ny an'ny sasany ny itondrany azy hoe tsy zany ny solution fa arao ny lamina demokratika sy ny rehetrarehetra fa nga ny fampidiniana nga tsy mety amin'ny resaka demokrasia tsy ao anatina demokrasia nga ny fampidiniana ao anatiny zany ohatran'ny any Côte d'Ivoire araka ny tenenina teo ao anatin'ny tena demokrasia mihitsy zany resaka izany satria fitadiavam-baolana no ilaina amin'izao fotoana zao fa tsy resaka hoe fanenjehana hoe tsy tiako ry de tena enjehako ataoko hatrany amin'ny tena hatrany am'izay efa rany any ena ihany ka zay ny tena manahirana zay ny tena tsy mety de ny hoe ny fahitana zavatra efa tsy mitondra soa fa vokatry ny ampipody isy toerana sy ny fitiavatena de mbola isisifana ihany atao ihany mbola isisihana ihany atao nefa le izy efa miteraka fahavoazana fa hoe aka io raha vao miditra am'izay ane de manjary mamenatra manjary voatotohana ny tombotsoa aty ananina aty ka tombotsoan'iza no katsahana aloha tombotsoany tsy hoe manokana sa tombotsoam-bahoaka tombotsoan'ny rehetrarehetra de tsy menatra ve tsika tenenin'ny olona hoe Madagasikara ohatro tsika ne raha vao miteny hoe Madagasikara de tafiditra ao daholo na ny mety ny fiainany na ny tsy mety ny fiainany tafiditra daholo fa tsisy afaka hoe olon'olona eto rehefa maresy zao malagasy hoe maresy amin'ny baskety de samy mizesta daholo fa tsy hoe anay ihany rehefa maresy ny Barea tamin'ireny kanina tany Egypte reny de samy faly daholo fa rehefa hoe manitra velona le gasy tsy tafavoaka mihitsy mikorosofana de rehefa toloana hoe malagasy de fa tsika rehetra ihany zay tsy afaka miala am'izany miresaka amin'ireo mpanao gazety vahiny mpanao gazety namana de ozy ry zareo hoe ozy ry zalahy hoe ozy ry zavavy hoe fa hoana marina nareo ty fa to tena tsy hita mihitsy zay tena fandeha fa to tena mikorosofahana foana de ny tena moa amin'izay tsy maintsy mamaly ny zava-misy ary tsy mandaingazaka izy mipetraka eto solo tena be dehibe ny mpanao gazety vahiny eto nga reo azonao andaingany zany ary izy tsy mijanony Antananarivo mandehandeha any anaty ekata rehetrarehetra any hitany daholy ko afenina ahoana fa de hoe zao ny anay fa ny problema eto de problema resaka fitantanana sy resaka tikely sy resaka fitiavatena zay ny problema eto eny ary efa mandrosy ihany ny fotoanantsika efa misinisy ihany zay fanazavana zay dia hiakatsehatra am'izay angamy Clémence Rarinirina satria efa hita ao ambadimbadika io izy efa fantatra ihany koa ny loahevitra zay ho resahany eo dia raitsika izy afaka minitra vitsy misy fandaminana kely moa zany ao ambadimbadika eo aloha dia hiakatra eo ihany izy rehefa aveo satria misy ny
zavatra zay mbola homaniny kely zany ao anatin'izay fiakarana eto amin'ny miara-manonja MBS zay araka ny toromarika ao amin'ny teknisianina ao Ambadika eo zany fa Clémence moa zany fa tonga eto izy dia hiakatsehatra eto amin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada izany. Ka izay fanazavana lavalava izay zany dia petraka tsara mihitsy ny amin'ny hoe raha ity Madagasikara tia no resahana dia tsy misy antony tokony hampahatra azy, tsy misy na de kely ary, fa mahatonga an'ilay tsy fahombiazana tsy mety mitraka, tsy mety tafavoaka mihitsy ilay firenena malagasy dia miborioka any amin'tsizy ny fomba hitantanana azy, lasa any amin'ny zavatra fa no andanimpotoana fa tsy any amin'le hoe tena hoe maharary ny vahoaka zany, lasa any amin'ny zavatra fa no andanimpotoana, any amin'ny zavatra fa no hoe asesika hatrany, vokatry ny mety hoe tsy fitiavana olona anankiray, vokatry hoe fankahalana olona anankiray, na vokatry hoe fankahalana antoko anankiray, na hoe fikambanana antoko maromaro, any no misesika ao an-tsain'ny sasany fa le tena hoe fampandrosoana tena izy tsy ao. De zay no mahatonga an'io na inona fanazavana hoentintsika. Vao mandeha mankary ny président Marc Ravalomanana ohatra tato anatin'ny andro vitsivitsy zay, de iny koa lasa misy hetsika paralelina amin'iny ataon'ny sasany any Ambadika any, any amin'le toerana andanany. Raha vao manao an'izao ny aty amin'ny mpanohatra ohatra hoe miresaka team, resaka RMDM, fa misy koa ny tsy team, misy koa ny tsy RMDM, ohatra hoe ny ry Roland Ratsiraka, MTS manana ny antokony izy, manana ny heviny izy, fa vao ohatra hoe tsy ohatrany tsy metimety amin'le hevitry ny aty amin'ny fitondrana aty de tapitapika ianao de mety hoe zavatra paralelina, mety hoe alefa ny ray anarona an'iny de tapitapy koa de misy hetsika sosialy zany hatramin'izay nefa tsisy, de mitaraina tsy mitaraina azy, de vao mandeha ny président Marc Ravalomanana ary de fa iny fa ahoana hony zany no mampikoropaka, tsy zany no tokony mampikoropaka raha ny tena izy, fa ny mampikoropaka de ny hoe ahoana ty fahantrana ity, ahoana ny tena hipetrahany tena demokrasia tena izy, ka rehefa any aoriana any de mba hipetraka ho tantara hoe tamin'ny fitondran-drahanina de tena zao no soa napetrany tamin'ny piraitan-drazana teto Madagasikara, samy ho faty daholo tsika menakavy lalam-piainana zany, fa hoe rehefa tsy eto tsony dia hafa mihitsy ny hoe mametraka zavatra tsara ho an'ny taranaka sy ny hoe nametraka fahavoazana. Ka ny erinany ve zany de hoe nanahoana hony tam'izany tamin'ny taona 2020 sy 2021 zany, tena tadidinay aloha tam'izany raha ny tantaraina sy ny hoe ny archive de hoe nisy fandoran'olona 3 ony de nisy zazakely ony, misy ankizy, de nisy olon-dehibe tany Akanjobe zany ony, de tany amin'izany fanadiny zany ony, nisy tena olona ony nikapaina ny lohany, zany tena nanamarika tam'izany 2020 sy 2021 zany, de nisy fiangonana nikorotana ambony ambany ony, de nisy an'izao ony, de nisy an'izao, solotenan'izany banque mondiale zany ony tezitra be fa tao amin'ny dosy izy de tapaka ny jiro de sahirana be de miteneniny tany amin'ny lapam-panjakana, tonga tany Madagasikara teto amin'ny firenena ony solotena manoka vondrona Européenne, ny teny hoe metimety aminareo kokoa ny miditra amin'ny concertation nationale, zany ny tena tadidy, de ahoana tadidy keo no tena hoe nisy an'izany hoe tena tsy mihinan-kanina zany tsony ony, fa de tena hoe indrepandrisan'andro sisa mihinana, tsy matsaby tena tsony ony ny malagasy tam'izany taona 2020 sy 2021 zany, fa be de be ony fampanantenana sy ny sisa. Zany le zavatra anseho, de zany ve no atao hoe ho tadidiny taranaka rehefa any aoriana any,
ohatrany tsy mety zany ohatrany hoe zavatra ratsy foana zavatra ratsy foana de misy miteny hoe nareo ve zany tsy mba mahita ny zavatra tsara mihitsy rehefa naona aloha ny kibo ahoana no hoe ahitana ny zatsy mety hoe mety misy tsara ngamba ny ambadimbadika any fa ny zavatra hita misongadina aloha de fasairanana hatrany no iainana zany amin'izao fotoana izao zay le fipetraky le rara fasairanana foana de rovina zany vo ifarany ty fasairanany ty ny any ambanivohatra tsy tafavoaka ny antanan-dehibe tsy tafavoaka ka inona ny stabilité manoloana an'izany ny stabilité dia mipotra ho azy io rehefa milamina tsara ny resaka fomba fitantanana isan-karazany mazava tsara ny fahefana fa tsy misy hoe fifangaro-pahefana voaja tsara ny zon'olombelona atsaina tsara ny fahamarinana atsaina tsara ny lalam-panorenana zay lalàna voalohany eto amin'ny firenena tsy asiana zanak'ikala hafa eo amin'ny fomba fitantanana sy ny zay manodidina n'izay rehetrarehetra zay de mipetraka stabilité fa io zany tsy tenitenenina fahatany feto namana faniditra zafy manantany miarabanao ndahoary miaraba sady misaotra rina dia miaraba ihany ko reo teknisiana miara-dalana amitsika zay miara mapita ity fandarina ity na hoe to amin'ny foibe ny MBS na hoany amin'ny radio Maday zany anaovana an'izay araba izay isika mpanaraka mpiaino manerina Madagasikara dia tolorina ihany koa ny araba feno manaraka ity fandarana miara-manonja ity efa nambara ny rina teo moa zany fa misy toedra raha manahirana amin'izao fotoana izao ho an'ny eto Madagasikara satria izay toedra raha manahirana izay dia ahitana ny olana samihafa izay manjo ny firenena ary ahatsapana ny amin'ny hoe tena ao anaty krizy marina i Madagasikara satria dia manaitra sy mamperitreritra ny zava-misy amin'ny akapobeany mihitsy zany. Inona ny tiantsika resahana amin'izany ao anatin'izao fandarana izao dia ny zava-misy any Antsiranana satria fantatsika moa zany fa ny filoha Marc Ravalomanana izay filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara mpitarika ny RMDM fa indrindra dia filoham-pirenena teo aloha dia nahazo fanasana amin'ny fianambeny Dorcas any Antsiranana ary namaly izany fanasana izany ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fiandohany ty herinandro ity fa rehefa any Antsiranana ny filoha Marc Ravalomanana dia betsaka tamin'ireo mpikatroka eo anivon'ny antokotiko Madagasikara izay mahafiloha nasionaly zany antoko zany no nangataka fiaonana taminy ary anisan'ny vovonana iadiny loha ny amin'ny alalan'ny fanoherana ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana izay mpitarika ny RMDM dia betsaka reo nangataka izay hitafa sy hidinidinika amin'izay ka namariparitra zany ny any Antsiranana ny hanatanterahana ny fivoriana amin'ity androany ity zany ny toerana moa dia tsy aiza fa eny amin'ny foibe izay misy ny Magro any Antsiranana akory nefa ny agagany maraina io tamin'ny enina maraina dia voadidin'ny mpitandro ny filaminana tsy azo idirana izany toerana tokony hanatanterahana fivoriana ho an'ity androany tolakandro ity nisy ny fametrahana taratasy any mba hisorohana zay zavatra nitranga teo aloha satria atao amin'ny toerana ihany koa dia nisy fanatanterahana fivoriana tsarotsika tsara ho ampikatroka ny antokotiko Madagasikara saingy dia norarana izany fivoriana izany volana vitsivitsy izay ny antony de hoe tokony misy fangatahan-dalana rehefa hiatrika fivoriana dia nanao an'izay fombafomba zay reo mpikatroka any an-toerana kanefa ny vaovao fantatra dia nolaviny préfet any Antsiranana zany izay fangatahana ny amin'ny hanatanterahana fivoriana ao amin'ny toerana izay anolotokana manokana io zay zany zava-misy androtsaka ny sary eo ny namantsika teknisiana fa hiezaka hiditra mivatana eo ihany koa ny mpanao gazetiny MBS izay efa ny antoerana amin'izao fotoana izao dia mandrindra an'izay miaraka ny namana teknisiana tsika io dia ampidirina rehefa tafiditra mivatana zany izy ireo satria marobe ny vaovao izay ho tantaran'izy ireo ihany koa dia ho resahan'izy ireo anatin'izay hoe fidirana mivatana atao anatiny miara-manonja izay ka raha ohatra vonona fotsiny aloha le sary faly dia alolo ny sary
ny arotsaka de rehefa aveo zany a ny feo zany a rehefa tafiditra zareo a de ampiarahantsika miandalana eny ihany mba ho hitan'ny vahoaka malagasy mijery manerina izao tontolo zao ny zava-misy any Antsiranana am'izay lafiny demokrasia izay mihitsy satria manahirana ho izy ity amin'ny fotoana angatahana de tsy mahazo alalana de rehefa tsy mangataka indray fa manantanteraka amin'le fivoriana de hoe tokony nangataka ianareo fa rehefa mandinika an'izany rehetrarehetra zany de filambaniny fatahorana zay ny zava-misy eto Madagasikara ary amin'ny vaovao samy hafa azontsika indray ary dia eny amin'ny manodidina ny Belorika sy Analakely ihany koa de misy mpitandro ny filaminana anao inona ny diso tamin'ny 91 fa tsy diso atoy amin'ny 2022 dia zany rehetrarehetra zany de manahirana amin'ny lafiny demokrasia sy amin'le fisian'ilay zava-misy na ny endriky ny krizy eto Madagasikara ka raha miteny zany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filoham-pirenena hoe tsy misy krizy eto Madagasikara de zao trangan-javatra zao hitantsika amin'ny sary zao dia ahafahantsika manam-pirofo fa misy krizy eto Madagasikara satria tsy misy antony manokana mihitsy tokony hisakanana zany ny famborina ataon'ny mpikatroka ary asan'ny antoko politika zany normal be amin'ny alalan'ny mahafilohana antoko ny manao fivoriana miaraka amin'ireo mpikatroka sy amin'ny mahalehibe ny vondron'ny politika manohatra azy no ahafahana amin'ny resaka zany raha toka misy ny dindinika samy hafa tokony hifanaovana fa ny fiatsika ohatran'izao dia ahatsapana sy ahatarafana fa misy zavatra tsy milamy eto Madagasikara ambonin'ny tahatra ambonin'ny ororo zay voleny le mpitondra fanjakana dia ny tsy fisiny ny fahalalana maneho hevitra sy ny demokrasia sy ny tsy fahalalana mivory sy mivezivezy dia manahirana ho an'ny eto Madagasikara ka rehefa mandinika an'izao zany de ohatry ny lasa ny saina maneritreritra manao kivazivazy ny amin'ny hoe satria rehefa mandeha amin'ny alalan'ny lalam-pirenena na amin'ny alalan'ny fiarakodia eny amin'ny lalana eny ny filoha Marc-Ravalomanana dia misy ny fisakanana samy hafa amin'izay alehana fa ity moa zany sarotrarotra zany raha ohatra ka mandeha fiaramanidiny président Marc-Ravalomanana dia mety manahirana ho an'ireo mpitandro filaminana sy ny fitondram-panjakana ny mametraka hersa eny anabakabakeny na mametraka mpitandro filaminana fa raha azon'izy ireo natao mihitsiny ny sakana amina fiaramanidina mandeha eny anabakabakeny de nataon'izy ireo mba tsy hatongava ny filoha Marc-Ravalomanana any amin'izay toerana andehanana ary tsy possible zany fa ohatran'izay le fahitantsika an'izao zava-misy eto Madagasikara zao tena krizy zao ary misy lafin-javatra zay tseken'ny demokrasia sy ny fahalalahana zao misy eto Madagasikara izao inona ny tanjona inona ny tena tongavana ary maninona no miaina anatina tension na fatahorana sy fahalemena ny fitondram-panjakana mbola hiditra ao rehefa aveo na manam-panao gazety rehefa vony zany rehetrarehetra zany fa na izany naty zany ny fivoaran'ny vaovao samy hafa koa miazakazaka mbola miandry ny vaovao eny amin'ny manodidina Analakely sy Belorika eny tsika raha ohatra ka tafarotsaka ny sary de entina vatana atao anatin'ny fandarina miara-manonjo ny député Fietra Ralamjafimbololona ihany koa dia hiara-dalana amintsika rehefa aveo fa nefa vonina eto akaiketo aloha amin'izao fotoana izao dia ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo Clément Sarary Nirina zay manakambara ihany koa ny amin'ny vaovao mazava ho azy eo anivon'ny mpamily fiarakaretsaka na ny taxi fa rehefa mihonetra zao satria mahita vaovao mafana moa amin'ny maha-olom-pirenena ny Clémence efa niara ny antso-jay ihany koa ny fisamborana samy hafa dia tsara ihany aloha zany mba ametrahana fanontaniana amin'ny Clémence reny ny trangan-javatra misy sady miarabanao Clémence. Ya miarabanao ihany koa na manafaniry de miaraban'ny mpanaraka ny MBS manaraka ny Radio Mata manaraka amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera ihany koa tsika rehetra maneran-tany manaraka n'izao fandarana miara-manonja izao ya tonga eto zao de tena zindana tokoa mahita ny vaovao iny aloha satria iny nentinao ampidirana n'andro any faniry ohatry ny te hiverina kely hoe nisy ny zany atao hoe 7 zany tamin'izany fotoana crise tamin'ny 7 nambara tsy navelana ny hevitra ny olona tamin'izany dia nitrotra nefa ny ankehitriny ny zavatra misy de mety ve zany zao ny ambara fa hoe fanakanana indray ny olona maneho hevitra zany hoe ity fitondrana ity zany de nilazainy fa tsy nety ihany no averiny amin'izao fotoana izao ary de hita taratra ao anatin'ireny kanefa dia mazava be ny nambaranao teo faniry fa mazava ny ambaran'ny lalàna liberté de réunion liberté de manifester zany fahalalahana iantohany lalam-panorenana zany rehetrarehetra zany kanefa dia irahantsika mahita zany amin'izao fotoana izao fa dia
tsy hay hoe mifatahorana ny lehibe indrindra ve no misy fa de reny zany hoe sakanana ny olona zany anao an'izay fivoriana nataony antoko politika moa zany ny antoko tiako Madagasikara izay ka mampalahelo ny zavatra ohatran'ireny ny any zavatra ambarako foana de hoe maninona ny isika vahoaka mbola tsy mifo fa manaiky an'izany zavatra ohatran'izany nefa zavatra ohatran'ireny ihany tamin'izany fotoana no lazaina tamintsika vahoaka hoe zavatra tsy rariny de amin'izao fotoana izao ve le izy ataontsika hoe raha 2024 telo ambin'ny folo taona teoriana lasa zavatra rariny indray ny zavatra ohatran'ireny ka za manokana moa de miteny hoe satria zay fanontaniana napetraka ao tamiko de hoe zavatra tsy azo ekena ny zavatra ohatran'ireny ary za tena miteny hoe mbola endry ny malagasy fa azararotina koa ny fahendren'ny malagasy zay ngamba mifaniriny tiako tenenina mikasika an'iny vaovao izay vao nalefanao teo iny. Ya, mbola eo ampiandrasana ny fidiran'ireo namana mivatana avy any Antsarana antsika rehefa vonona izy ireo zany satria ny mpanao gazety ny MBS moa zany maromaro no any an-toerana ary manaraka n'ity toedrara ity dia ampidirina amintsika satria nisy toedrara mifandraika amin'ity koa ary hovakin'ireo namana mpanao gazety Batsilana ihany koa ny zava-misy any amin'ny Sekrenina any Antsiranana amin'izao fotoana izao satria mifaniojo amin'ny fahatongavan'ny président Marc Ravalomanana any Antsiranana ny hetsika izay nataon'ireo mpiasan'ny Sekrenina zany de nisy natahotra ihany koa sy mahatsiaro ho hafa baraka dia nasaina noravanaingana izany hetsika mpiasan'ny Sekrenina zany ary tsy vitan'izay fa notsetse-mana na notakomana tamin'ny varikely ireo mpiasan'ny Sekrenina zany zay amanarivony amin'izao fotoana izao horesahany namana mpanao gazety io zay efa tafiditra izy ireo fa mbola eo am-pandrindrana moa zany ny idirany eo amin'ny lafiny teknika isika dia iresaka amin'zareo fa itodika ato amin'ny Clémence mino fa manakambara-betsaka ianao eo amin'ny tontolon'ny taxi satria anisan'ny nisy vaovao maro samihafa ihany koa zany mahakasika ny taxi eto Antananarivo renivohitra de zay no tsara mba hitondrana lafy mpanazavana satria mangetaeta amin'izay ireo mpamily fiarakaretsaka fa ireo zay mpanjifa ny fiarakaretsaka ihany koa sy mpila izany ary ny mpampiasa izany de veritsika ihany koa fa mila mahafantatra ny vaovao Clémence. Ya, makasitraka faniry izay tokoa moa ngambany moa zany ty fanamariana tiako tenenina hoe ianao moa nametraka fanontaniana de tena maolo-pirenena tsy afaka mitazana fotsiny tsy maintsy milaza ny zavatra misy rehefa misy zavatra tranga ohatra le nambaranao teo mikasika ny zavatra misy any Dego fa mafisiko zany fa ny tena isan'ny atongavaka eto amin'ny MBS sy ny radio Mata androany de iresaka makasika ny olana ny taxi Antananarivo renivohitra satria de tena olana maro be tsy mety voavaha mihitsy ty olana taxi Antananarivo ity namana faniry. Ny zavatra misy de zao raha tsorina be de be ny problème mialatsiny tena teneko amin'ny teny frantsay le izy hoe problème mianjady amin'ny taxi fantatry ny onivo ny fiadidina ny tanàna Antananarivo tsara zany rehetrarehetra zany ary io moa tonga amin'ny fitenenana hoe miresaka kely moa hoe amin'izao zao be de be ny mandrisika ny amin'ny hoe tokony mifampidinika tokony mifanantona satria zany ihany no ahafahana mamaolana de marina be zany tsy maintsy mifampanantona mijery vahaolana mifanantona mitady solution de nanao an'izany ny taxi omaly nisy zany misy moa le rafitra tsona hoe comité stratégique du secteur taxi dia io comité io zany misy ao anatin'ny FTR zany fikambanan'ny taxi ao anatiny dia rehefa nisy fivorian'ny taxi tamin'ny asabotsy de hoe aloha zay aloha iona amin'ny tompony andraikitra talemy sahana amin'ny fitaterana eo anivon'ny commune mikasika an'ireto olantsika reto de zay tokoa no nitaterana omaly talata rehefa tonga tao anatin'ny fivoriana de gaga aloha zany zareo zany raha nanao tatitra taty amin'ny tena fa dia nitsofoka tao anatin'ilay fivoriana ihany koa andre matoa be ny tanàna zay zany le zavatra nisy ary raha tsorina hoe inona daholo ny olana taxi be de be fa feheziko amin'ny teboka efatra dia ny licence aloha voalohany indrindra licence numérique izay nolokalokany mpitantanany tanàna tamin'izany fotoana fa hoe ray andro de vita maimaim-poana ny anaovana anazy ary taxi rehetra de hisitraka an'izany roa taona teoriana namana faniry efa presque roa taona teoriana roanjato sy 3 arivo ihany ny taxi nisitraka licence numérique hatramin'izao lazaina fa hoe 509 arivo hono ny isan'ny taxi zay voalaza fa reo censé ny ambony zany tsy misy nahazo an'izany licence numérique zany hatramin'izao fa roa manarakarak'izay ny resaka taxi moto de manao afindrafindrao io zavatra io efa tsy lany io teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly zahay amin'ny mpanorotsaina ny tanàna 720 zahay no nitsipaka an'izany
mamerina ny fisaorana ho an'ireo mpanolontsaina ny tanàna ny tsipaka an'izany tamin'ny fotoan'andro satria everiko fa dia fitsinjovana ny Antananarivo satria iloza be ho an'Antananarivo ny mety fiatraika ny resaka pollution na ny fahalotoana ny tontolo iainana sy ny resaka accident na ny resaka loza-pifamoivozana mety hitranga amin'izany zavatra izany sy ny antony maro samihafa ihany koa izay efa nambara tamin'izany resako kely any rehefa avy eo fa efa nolavy ny mpanolontsaina ny tanàna zany averiko misaotra ny mpanolontsaina dia nefa ny amin'izao fotoana izao indray zany dia raha 7:24 ny tsy nandany an'izany mazava loatra fa nisy eo amin'ny 5 eo zany tsy nifidy na ataontsika hoe nifidy nanao eny dia ankehitriny ireo olona nanao eny ireo aloha tsoriko hoe toavina rahalambo maina avy amin'ny komba dia mieritreritra indray hoe amerina an'izany ao za manokana mieritreritra hoe toavina rahalambo may zany olona roa zany inona moa ny ampiasa saina ao anatin'izany saingy kosa rehefa miresaka amin'ny andriamatoa ben'ny tanàna zany hoe omaly ireo taxi ireo dia lazainy indray fa hoe ho averina hodingeny eto anivon'ny filan-kevitra ny resaka taxi moto dia hoy za hoe kilalao ve sa sangisangy sa any ity fitantanana ny tanàna Antananarivo ity fa rehefa tsy lany aminay olom-bofidy zahay dia tsy lany fa tsy kilalao akory ny zavatra misy nefa dia zay zany ny resahana omaly resahana ihany koa ny resaka stationnement mialatsiny aloha fa dia ohatrany hoe tsy haiko na zay ngamba ny itovizany ny eny ambony sy ny eto ambany amin'ity resaka fampanantenana pokaty ity satria dia efa nitenenina taminay hoe ampitomboana ny stationnement anareo ny zavatra misy amin'izao fotoana izao na manafaniry ahena ny stationnement ny taxi akoatran'izay ny eo tsy voava ny olana ny eo tsy misisika ihany dia misy indray ty resaka VTC ty hoe ratsorona zany le izy dia atao anaty farangisosina hoe taxi classe atsofotsofoka fotsiny ihany dia manao soni miaraka amina société any ny be ny tanàna eny amin'ny tambajotra tserasera zay no mahita an'izany zavatra zany iverenako le resahako teo hoe zahay ireo namana taxi ireo izay ambarako tsara aloha fa ry zareo tena mametraka mihitsy hoe zay tsy miditra resaka politika mazava tsara zay satria fivelomana ny andro zareo dia nyzany zavatra nisy tonga tao amin'ny tale misana ny fitaterana izy ireo antany mazava aloha hoe aiza marina ny famahana olana araka ny teneniko teo tonga tao andriamatoa ben'ny tanàna fa dia hoe tsy hoe firy minitra ny zaka vava sy dia atao hoe fanasana atidoha zay no nalehandry zareo tao tsy misy famahana olana fa vao maika zany vava be no azony zareo tao anatin'izany zay ny zavatra mampalahelo ao anatin'le izy ary raisiko tsiraray le teboka teo miresaka taxi moto zao tsika dia efa tsy lany io zavatra io nanambara ny ben'ny tanàna tamin'izany fotoana hoe rehefa tsy lany io satria ny ben'ny tanàna napiditra an'io tao anatin'ny conseil municipal dia tsy nolanin'ny mpanolontsaina dia ozy izy tsara hoe rehefa tsy lany io dia zay tapakareo dia atsaiko rehefa lany io dia reto raisiko mifepetra rehetrarehetra afahana manao ny fandaminana ka tsy lany ara le izy aiza amin'izay ara le teny nomenany amin'le hoe atsaiko zay fanapahana fa nagaga omaly dia ozy indray andriamatoa ben'ny tanàna tamin'ireo taxi ireo hoe misy mpanolontsaina zany anapa-kevitra amerina an'io ao ka dia zay tapany eo moa zany fa tsisy hidirako zany fa dia sady tsy hanohana tsy hanakana mialatsiny tompoko zay zany le zavatra misy ambara foana isan'andro fa hoe ka nareo taxi misy resaka miditra amin'ny resaka politika nareo sy ny sisa mialatsiny fa mbola namafitsin'ireo taxi omaly zany tsisy resaka politika fa politika ny fivelomana anga dia zay dia ataon'ny taxi fa tsisy resaka miditra politika mihitsy fa raha ny zavatra nytenen'ny ben'ny tanàna omaly tena nanafitohana an'ireo taxi ireo dia hoe ka le taxi moto koa nera resaha jerevantsika ny poids politika dia ny any ambony any mihitsy no raha manao safidy izy entre anareo taxi sy ny taxi moto dia reo zao efa misy 500 koa ka zay indrindra le tiko atongavana hoe zany ve dia sahanao ve no miteny an'izany eo anatrehan'ireo olona ireo hoe io ne rehefa tena dinihana le izy politika andresahantsika dia reo misy poids bebe kokoa no nareo taxi tena teneniko anao na manafaniry zany ve ny vava teneninao amin'ireo olona ireo nefa teneniko anao tonga eto zao mitondra an'ity fitoriana ity fitoriana nanao fitorinana ny taxi Antananarivo mikasika an'izany resaka hoe dia amin'ny taxi moto zany izay asehoko eto mihitsy nalefa tenenivon'ny ramatoa mpampanololalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany manao fitoriana satria potika ny asan'ireo olona izay manara-dalàna ao anatin'izany ary io ben'ny tanàna io ihany koa dia efa nandefasan'ireo taxi ireo fanangona tsony ny amin'ny hoe tsekena ny taxi moto dia sahanao ve no miteny an'izany eo anatrehan'le olona hoe rapport politika koa nijerena aloha dia le poids politika dia mialatsiny fa reto taxi moto reto koa misy poids reo politiquement dia zay mahatonga ny any ambony mihitsy no ohatrany hoe tsy manakana andreo zany mialatsiny tompoko fa tsy atao ohatran'izany ary tsy atao kilalao ohatran'izany ary tsy anaovana kajokajy politika ohatran'izany ny fiainam-bahoaka
ny fiainan'ny olona. Ary zay zany zavatra tena hoe isana na fotoana aloha fa tsy zay ihany maraka ny teneniko teo. Raisitsika le resaka stationnement, tsy nisy valiteny mazava malalaka, mahitsy ny amin'ny hoe inona marina ny tena tiana tongavana satria misy amin'ireo stationnement en taxi izay foanana amin'izao fotoana izao ary tsy mitsahatra mitaraina izy ireo, tsy misy vahaolana. Momba n'ilay resaka licence moa de lazaina indray fa hoe any amin'ny trésor ny blocage fa mbola miandry ny famoahan'ny trésor ny vola. Ore olona inona zany zavatra zany nefa ny sarety nomenao licence numérique, ny mpivarotra nomenao licence numérique. Ny sarety ho iaho izay tsy mandony ininona amin'ny fanjakana sy amin'ny commune nomenao licence numérique. De ny taxi izay norebirebenao tamin'izany fotoana hoe tsy maintsy miditra ao anatin'ny resaka inona ny tenenana anazy teknôlôjia vaovao tsika, tsy maintsy atao licence numérique io zavatra io. Za moa de isan'ny tsipaka an'izany. Nisy fotoana tena niady tamin'ireo namana taxi ireo mihitsy, mahatsiaro tsara angambany izy androany. Hoe normal be présidente tamin'izany fotoana raha ny teny hoe allo tsy miditra amin'io. Fa zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zany dia mianahana fotsiny eo ireo taxi ireo. Atao inona zany zao ireo licence ireo, inona ny hitranga ahoana ny aveniran'ireo olona efa manodidina ny 4,000 ireo amin'izao fotoana izao. De momba le VTC, eny anivony ianao manjero, eny anivony tambajotra tserasera ho azy efa niry no mahita hoe manao soniny be ny tanàna, resaka asina compteur kilométrique, asina inona ty anarany GPS. Tena ohatra mialatsiny aloha fa raha ohatra hoe mieritreritra 2 chevaux de 4L de asina GPS de io zay hoe za ve tsy manana logika sa misy olona tena tsy manana logika any ho any. Zany ny zavatra misy. Rehefa aveo miona amin'ny taxi de tsy resaka de loatra zay loatra fa ny tena marina zany VTC io efa mipetraka eo de zay taxi mahafeno ny fepetra de miditra ao anatin'io. Le VTC zany amin'io orinasa privatisenao ve zany ny sehatry ny taxi eto Antananarivo. Manontaniana anao petraka ao anatin'izay. Zany ny zavatra misy. Resantsika teo satria miresaka olana secret ianao namana faniry mialatsiny olana ny secret na tsy voalony karama. Vao eo zao mamaky gazety, olana ihany koa ny kirao mita malagasy tsy voalony karama. Farany teo koa iza koa le nanana olana teo tsy voalony karama. FCE ihany koa ao anatin'izany tsy voalony karama. Fa izay ao anatin'le sehatra mba miezaka mivelona, tsy nangataka subvention, tsy nangataka fanampiana amin'ny fanjakana, fa miezaka mivelona amin'izay kely ananana de mbola hopitehanao ihany koa ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra. Ka miala tsiny, ialako tsiny indrindra fa tsy misy anaiky an'izany zavatra zany mihitsy eto. Ary verika anao le resaka teo hoe aza soketena izahay no miresaka politika ao anatin'le izy fa airy zareo reo. Ainareo ao anatin'ny fitantanana, ainareo ao anatin'ity tontolo politika hafahafa ty no efa mieritreritra an'izany hoe iza ny andeha ataontsika fitaovana rapitso rehefa hiatrika fifidianana isika. Ka miala tsiny fa zay tsy afaka ny anaiky an'izany, tsy potehana ohatran'izany ny fiveloman'ny olona any anatina katsokatsy politika toy izany. Ary raha miresaka ny resaka taxi moto io namana faniry de tsotra ny tendeniko hoe vao avy niresaka tamina tompona andraikitra misahana ny assurance omaly rehefa naheno ny vaovao zay nety nitatitra nataony ireo taxi mivory niaraka tamin'ny tom commune de nanontany mihitsy hoe nareo ve miassuré an'ireny resaka taxi moto 2 roues reny satria mantsy ny lalàna de mazava hoe raha transport en commun resahana de tsy maintsy 4 roues zay aloha ny lalàna. Nisy nefa ny bajaj de reny zany neken'ny assurance ihany ny antoka an'ireny fa ny 2 roues zany tsy fanaovana fitaterana transport en commun zany zavatra zany. Ka nazava be ny teny le tompona andraikitra eo anivon'ny masovoa misahana fiantohana anankiray mantsy anao hoe zay tsy miantoka an'ireny ary raha misy an'ireny ary manerana any Madagasikara hoe misy an'izany eken'ny tsy fantatro ny tompona andraikitra any amin'izany faritra zany de mazava be ny teneninay soratanay mihitsy izy ao anatin'ny assurance hoe tsy azo ikaramana zay ny assurance. Ka miala tsiny fa tsy fitahana ohatran'izany koa ny olona ao anatin'le izy de ao anatin'izay koa ny tenenina mihitsy hoe inona ny antony nametrahako fanontaniana mihitsy hoe inona ny antony mahatonga an'izay de hoe tsy assuré. Ahoana ny assurénay zavatra mora accidenté kely ery mora hiaran-doza sy ny sisa sarotra be ho anay ny antoka an'izany ozy izy raha anaovana fitateram-bahoaka zany zavatra zany. Ka efa mazava be ny lalàna ary ny lalàna koa de milaza fa hoe ny diesel de tsy azo anaovana taxi kanefa ny reto VTC reto aloha efa nisy fotoana ny resaka tamiko any de efa fahafantarako anazy misy diesel amin'ireo zay mahatonga anazy mirehare hoe afaka manao prix mora de fanapitehana ny misy ihany ve fanapitehana ny existant fanapitehana ny existant ve ny atao amin'izao fotoana izao zany ny zavatra misy ao anatiny ity raharaha ity namana faniry. Ka zany indrindra no mahatonga anay miteny hoe zay kosa de tsy anaiky ary zany indrindra no antony hanatanterahana fivoriana amin'ny zoma izao anatanteraka fivoriana FTAR ihany ve no anatanteraka amin'izay io moa zany za manokana marina fa filohan'ny FTAR namana faniry ary be dia be ireo andeha ataontsika hoe rafitra mety mijoro eny hoe zay fikambanana itsy anana zay fikambanana itsy anana za de tena miantso ary ananako zany fanetreteny zany ny tenenako ny amin'ny hoe zay mahatsapa rehetra fa taxi anatany ontsony
ary tsy hoe anambanambana tsony fa efa hiatra amintsika zany atsoatsy zany zavatra zany. Ary tia koa ny tiako tenenina ao anatin'izay hoe somary na tsikaikai ihany le izy na de atao anaty fahatezerana ary na hainao an'le tatitra hoe hoy zao no mibe ny tanàna hoe inona onony tsy nataony anay taxi. Hoan'ny fanatsarana sa hoe inona zay? Ohatran'ny hoe karazana redevabilité zany ny andrasany hoe zay taxi hono tsy mbola mba nisaotra azy mihitsy fa inona onony tsy mba nataony anay taxi fa tsy mba nisaotra azy hono zahay na amin'ny zavatra rehetra zay nataony ho anay. De ohatrany te hamerina tantara kely ana manafaniry vetivety hoe zay indrindra anao merci anao ary za monsieur le maire androany. De zao no teneniko ary misaotra betsaka monsieur le maire fa vao tonga teo amin'ny toerana ianao mois de janvier 2020 de napetraka ao ny fourrière 2 millions d'ariary zay fantatro tsara fa mamono ny taxi. Vao tonga teo amin'ny toerana ianao de napetraka ao ny fanoloana licence numérique izay mbola io olana mbola mianjady amin'ny taxi hatram'izao ary mbola anaovanareo valopiraingana amin'ny taxi hatram'izao amin'ny resaka licence numérique io. Misaotra betsaka anao monsieur le maire fa raha ohatra ka ataontsika hoe changement de matériel na taxi izay nitetina 35 000 ariary teo aloha nakarinao 500 000 ariary de rehefa aveo na henanao 200 000 ariary amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka anao monsieur le maire satria ny changement de matériel izay 35 000 ariary teo aloha de efa nakarinao 350 000 ariary de zay vao mody na henanao naverinao 35 000 ariary androany. Misaotra betsaka anao monsieur le maire fa ianao de nandefasan'ireo taxi ireo fanangona tsony hoe zay tsy manaiky taxi moto kanefa nininao ihany nalefa teo aminay mpanolo-tsaina izany hoe amena autorisation taxi moto. De mbola misaotra betsaka anao ihany ko fa de mbola opteanao amin'ny alalan'ny VTC izay nanaovanao sonia antsokosoko tanoany société de tavinao zany ampidirinao anatina société ny taxi androany firy androany volana août 2022. Misaotra betsaka anao satria pitehanao ny taxi Antananarivo de mankasitraka anao fa pitehanao tanteraka mihitsy ny fiveloman'ny vahoaka Antananarivo anatin'izay satria fisaorana nangatahany amin'ireo taxi ireo de isaorako izy. Zay ny isaorako anao nanapitehanao ary tenenao raha laingo zany zavatra rehetrarehetra zany fa zany zavatra rehetrarehetra zany de marina. Be de be loatra le olana nampizogaina ny reto taxi reto. Tsy rariny tsony mihitsy ary malaza amin'izao fotoana izao hoe misy olona tsy efa mandohalika mihitsy na manafaniry mitomany iaran'ny fahasairanana sy ny sisa de mandohalika ny sasany fa za tena miteny kosa zay tsy andohalika mialatsiny fa zay ijoro manoloana an'izao fanapitehana finiavana fanapitehana ny asanay izao. Ary raha iverenako le resaka taxi moto de niatsotra be na manafaniry satria indray matobe ny tanàna nefa ny resaka politika omaly tamin'ireo taxi ireo de sotomoko any amin'ny resaka politika mihitsy le izy satria teo ny resaka sivy sy roa arivo teo de ozy hoe tamin'ny sivy sy roa arivo tadidio tsara ny antony natonga ny crise teto resaka crise mantsika fa malaza be le terme inona natonga ny crise tamin'ny sivy sy roa arivo dia isan'ny antony iaho de le hoe fanakatonana ny viva. Da tsarotsika tsara zany satria tantara ny iainantsika teto. Nandefa de hoe lazaina zany fa hoe potika ny fahita lavitra sakanana liberté d'expression verina kely am'le zavatra mitrangany Diego teo zay amafisiko foana fa tsy aradrariny zany no isany natonga crise teto. De apetrao aminay am'izay raha le fanontaniana hoe zay koa zany zao orinasa zay io orinasa mamely tena de pitehanao zay tsy nahazo subvention sady tsy omenao subvention zay de tadavinao pitehana zay ankehitriny amin'izao fotoana zao. Inona ny zavatra tokony ho vitanay, inona ny zavatra vitanao fa mety tsy ho vitanay ary zay le izy satria samy fanapitehana fivelomana le verina zany ao anatin'le izy. De za tena mialatsiny fa zay tsy anaiky an'izany ary tena nandefitra zahay na manafaniry eritreretinao fotsiny hoe ohatrany hoe te hiverina kely am'le hoe tsy fitazomana teny nomena ary sady misitona ihany koa mitsainy mponina Antananarivo ny ao anatin'ity fivadiana amin'ny teny nomena ity raha nisy ny finiavanay eny diso zay finiavanay tamin'izany hoe andeha hanohana ny candidat ny volomboasary tamin'izany satria nananteny izay fa hamaha olana zany zavatra zany
de vao tonga teo amin'ny toerana izy de nivadiany zay. Omaly moa le tale de milaza hoe efa roa taona lasa hony zany. Eny tsy maninona fa afaka resantsika amin'ny vahoaka malagasy koa zany hoe ny fampanantenana nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina nefa tamin'ny 2018 zany hoe efa taona lasa de zay lasa ny lasa fa zay ataony zany. De tiako tenenina hoe ty zao nanisy ara ny fivadiana hoy ao tamin'ny zavatra nifanekena hoe nareo taxi de omena sehatra mihitsy ianareo ahafahanareo mamany olonareo de mivadiana fa zay de namedrafitrasa. Drafitrasa ho fanatsarana ny fitaterana taxi tena toka aseho fikeonandoha zany nahazolan'ity drafitrasa fikeonandohanay rehetrarehetra ary tao anatin'izany fikeonandoha zany niaingan'ny hevitra hoe andao tsika mola vola tena hoe paikady matotra ahafahantsika mamany olana ity resaka taxi ity. Azonao fitipitina kely fotsiny nieritreretina tao anatin'izany raha hoe nanao an'ity drafitrasa ity de hoe rehefa ratrizay zany tonga eo am'le toerana dia ity zany no taterahana. Tsy nivadiany nefa izahay fa tsy nanakana ny tenanay zany nanome an'ity any tale teo aloha misahana ny fitaterana hoe ity lay drafitrasa afahana manatsara. Inona hozy izy ianao votoatiny voasoratra mazava ato anatin'ity zao hoe FTAR janvier 2020 efa tamin'ny roa taona lasa zany zavatra roa taona sy tapany. Tenenina tato mihitsy hoe reto avy ny fanatsarana heverinay raha tena anao ny fanatsarana ny taxitsika satria raisinay foana koa fanakanana izay ataon'ny olona ary za eto de tsy miteny mihitsy hoe tsara ny matériel izay ampiasain'ny taxi fa zay kosa mba miezaka. Ary tao anatin'izany zany zay nandro sosikevitra ao anatin'le fahafantarana le olana hoe reto avy ny vahaolana. Ataovy aloha ny fanisana ny taxi voalohany ataovy ny fanafoanana andreo taxi clandestin zay mamono anay ataovy ny fanenjehana andreo taxi moto mbola tsy nirongatra ohatran'izao reo taxi moto reo nefa nampiantso nefa nanao fistonana laklosy zay asehoko tsara mihitsy sao de hoe mandainga hono ty présidente taxi ty fa mody zavatra hafa eo mivakiny io izy io nosoratanay mazava tsara tao anatin'ny tolokevitra zany zavatra zany satria mazao malaza be ny resaka hoe tolo taxi moto manao tolokevitra ny anay efa tamin'ny fotoana firy nanao tolokevitra fa tsisy meno hoe resahany atao hoe fampitsarana amin'ny famoahana licence nefa ny am'izao fotoana zao de ny VTC zany zao de hoe nanaovana fifanarahana oketsy tena loza akoatran'izay hoe afaingano ny changement de matériel nefa ny am'izao fotoana zao vao maika ara tena fito volana tsy mivoaka ihany ny changement de matériel de avy eo zay soketaina hoe nareo ratsy be nefa le changement de matériel afahanay manatsara raha tsy sokafana tenenina hoe afaingano ny mutation ny resahanay ao anatin'izany no hoe inavy avereny faritana ireo parkina na stationnement natokana ho an'ny taxi de ampitomboisy izy reny de ataovy ny ady amin'ny kolikoly ataovy mazava ny lalàna ataovy amin'ny teny gasy mafy loatra le mahazo mpitatitra eny an-dalana eny amin'ity resaka kolikoly ity fanorana ozy izy zahay soratanay tato zany de nitenenina tao anatin'izany koa hoe ampandraisondraikitra ny FTAR amin'ny fanapa-kevitra rehetra zay raisina fa rahantsika mahita io zao manao soni miaraka amin'ny VTC izy no diny fanina ny taxi nefa ny izy no mitarika ny CSST ary io CSST io de komity stratégique natao hiaro ny taxi nametrahana azy Andriamatoa ben'ny tanàna no mitarika azy raha ny tena marina ane zany za zao eto de eto Andriamatoa ben'ny tanàna manana andraikitra bebe kokoa no za Andriamatoa ben'ny tanàna amin'ny fiarovana ny taxi no izy filohan'ny CSST zay zany le izy ratsorina inona nefa ny zavatra mitranga izy mihitsy no miresaka amin'ny taxi iverenako le resaka teo hoe de ho averina ho alefa ao amin'ny conseil municipal io resaka taxi moto io tena hoe mampiteny mona ho any zavatra misy ao anatin'le izy de zay zany ny zavatra tiako tenenina na manafaniry hoe izahay de tena tsopo be diso tsara fanahy loatra ary angamba satria ny anay tsy toerana ny tadiavina fa tena nomenay hoe ho anao problème be tanàna ankehitriny to tsisy manao merci monsieur le maire hono izy raha nytanterahanao ty de nanao merci monsieur le maire be debe anao reo taxi reo satria teny no ny fifahamatorana reo amin'ny fifanoana zany zay ny fifahamatorana moa sady zay koa politika eny resahana namana faniry ao anatina politika ianao tsy maintsy mijery ianao ahoana ny afahanao makafon'olona de nomenay anao ny fahafaondray ao anatin'izany resaka licence VTC sy ny sisa zany zavatra zany tsy azonay ekenao mafisiko foana ny zavatra nyteneniko teo ary anaovako fanasana tena ahoana re zany antsoavo amin'ny taxi ny amin'ny fivoriana amin'ny zoma
hoe tongava mivory satria zahay amin'ny faharoambe folo volana kosa faharoambe folo volana aogostra manomboka amin'ny ray ora iry atao madinika eo ampitan'ny atody zay a mafika ambanana anay a de voasoratra mazava ao anatin'ny statut zay a manana zo anao fivorimbe zay hatramin'izay tao anatin'ny efa taona angamba zao zay tsy nanao fivorimbe a fa nanao fivorovoriana kely a tany amin'ny brao anay fivorimbe mihitsy zany ny ataonay satria io zany no ahafahany mijery miaraka fa aloha tsy ho za foana maflohan'ny taxi no mitatataty etseroa de tsy za reritsony koa nitady vahaolana fa andao samy miara iketrika hoe inona ara no atao fa ity efa eto ambony lohantsika ty zavatra ty de ahoana ny ahafahana mamaolana fa averiko ny zavatra nyteneko teo ary amafisy koa zay tsy andohalika ele izy apetraka tsara zany zay tsy andohalika tsy genre no iady zay hatrany farany de zay mipoka de zay eo a zay continue vitin'ozany tanora zay tsy afaka hemitra amin'ny zavatra ohatran'izao ka zay efa namana efa tsy mangataka fanampiana de nefa tao an'izao ary iverenako le niteneniko teo 7 oatra lasa kely angamba le fanehoan-kevitra namana faniry nisy an'ireny resaka raha 7 reny ho eo teo dia tonga tamin'ireny hoe fanonganam-panjakana reny de za miteny hoe ao anatin'io filan-kevitra munisipaly io tsy hitoavina rahalambo mahay sy ildasonjo zay tsy misy afa-tsy mpanolo-tsaina anankiroa akory ny afaka andany an'io ao fa tsy maintsy nierika ny mampandany an'io ao matoa io lany aoka zava mantsy le izy zay mitiko tenenina aoka zany zava hoe raha matoa io zany miditra ao de tsy maintsy kopakisa sahany kombasy ny ierika volomboasary ny mampandany an'io ao za manokana de matokony antokotiko Madagasikara ary isorako foana ny fanampiana anay hatramin'izay tamin'ireny resaka tsy fampandaniana lalàna ireny fa io zany raha matonga verinao de tsy maintsy misy diantanany ierika io ka za de miteny ary ny filoham-pirenena mihitsy ny atsoko satria volomboasary io de hoy za hoe rehefa ohatra ka tianareo efa zavatra misy mantsy am'izao na manafaniry de zao efa feno nde ataontsika hoe efa feno zavatra inflammable manodidina antsika rehetrarehetra efa feno zavatra inflammable be debe il suffit tsy elatrafo kely de mirehatra zay tsy de mirehatra daholy tonga de miredareda ka za tena miteny Andriamatoa be ny tanànanay Nandriatsitohaina tsy manana mpanolo-tsaina za tena miteny an'izany tsisy mpanolo-tsaina hoe mpanolo-tsaina ka Andriamatoa be ny tanàna mihitsy no hoe avy amin'ny tsy hoe nanana vovonana Andriamatoa be ny tanàna fa hierikano misy avy amin'ny fitondram-panjakana nanolotra an'izany tao ny any fantaniana sady manititika Clémence ny amin'ny hoe efa nentina tao io resaka lalàna momba ny taxi io de resy ny taxi moto ay mialatsindrindra mbola entina fandroany le izy de eo amin'le resaka lalàna mihitsy zany tiako fantatro anatin'izay hoe azo atao ve ny mitondra an'izany eo amin'ny endriky ny lalàna satria efa nolavina le izy tamin'ny voalohany zany misy modifiena indray ve zany le endriky ny lalàna ampidirana azy faharoa zay manko mbola tsy mety azoko tsara mihitsy zany eo anivona le fitantanana commune le izy na manafaniry de zay hoe le izy hoe ridicule be ny le zavatra misy na manafaniry rehefa zavatra tsy lany de zay manaiky hoe tsy lany zay zao aka exemple zay ne isan'ny nanohatra ny resaka SMGD io mbola manohatra ny SMGD io ary mitorony be ny tanàna amin'ny resaka SMGD io fa zay tsy mbola niteny mihitsy fa za tsy mbola niteny mihitsy hoe avereny diniana eo anivon'ny conseil municipal ny resaka SMGD satria le lalàna fototra mihitsy amin'ilay mahadémocrate tany démocratique atsika no vohitsakitsaka raha zay ny zavatra mitranga rehefa tsy lany de tsy lany mitadiava alternative hafa fa tsy hoe ny zavatra tsy lany ho terena lanina ary ny zavatra lany andeo atao tsy lany indray inona re zany zavatra zany aller retour zay ny teneniko hoe manao afindrafindrao fa le izy zany ny adalany komba fa adalany iny fa ny be ny tanàna mahasamy teny an'izany vao maika tena nafitohana be anay manokana ao anatin'izay satria raha olona manana ny ataontsika hoe inona re zany tazona ny teny nomena ao de parole anao de raha ohatra anao ka niona tamin'ny taxi de tokony tenenao tamin'ny taxi hoe za kosa mahametoky anareo fa efa niteny hoe rehefa tsy lany io de atsaiko ny fanapa-kevitra de atsaiko zany mbola mieritreritra hirotsaka ho be ny tanàna Andriamatoa ny Nandriatsitohaina ary vao tamin'ny herinandro izy no nidirikabony napafantatra anay ny karazarazana programme anasa-kely vitsivitsy ny amin'ny resaka fampitombona fampidiram-bola amin'ny entre 2024 et 2027 dika za mbola eritreritra hirotsaka ianao tena mendrika ve ny olona manao an'izany mbola hitantana hoe androany ianao miteny hoe zao de raha pisindray ianao mivadika hoe zao de ianao mody miala ilany hoe tsy isidirako zany nefa ianao be ny tanàna ary ny fotoana zahay
zay tsy mifakazo mihitsy tamin'ny PCM satria aminay misy fitantanana tena tsy mandeha amin'ny bromaritra io isany tena mampikorotana an'izao tanànana Antananarivo zao. Nangataka zay tamin'izany fotoana hoe esorony PCM zay tsy menatra ny joro tamin'izany. 20 ny signataire n'izany zavatra zany hoe nangataka fotsiny ary zay mbola tsy tena hoe esorony PCM fa hoe nangataka débat ouvert tena hoe inona re zany akitsy-po. Zahay mpanolo-tsaina hoe asivo débat akitsy-po ato de tena andao tonga de samy mamoaka ny ao am-pony mikasika ny fitantanana an'ity bromaritra ity, mikasika ny fitantanana ny lahy ny filan-kevitra. Efa nahazo 20 zay tamin'izany asony takin'ny lalàna ahafahana mamerina. Fa tonga de tsy nandeha fotsiny. Rehefa inona zany tsy mandeha, rehefa inona mandeha. Zay le tiako tenena, iverenako le fanontanianao ka zay teneniko hoe ridicule ho azy. Raha manao an'izany za aloha tsy te ho ridicule am'zany. Ary zany no teneniko tamin'ny toavina Ralambomay via média interposé hoe matoa amiko misisika mamerina ny eo satria raha matoa Hilda Sonjo izay namana foana ihany izy fa eo ny hevitra tsy itovizana ary zay ny ahako ny joroako matoa misisika mafiny amerina ny eo de amiko tsy manana fatokisana ny amin'ny fahalalina amin'ny fifidianana manaraka satria mieritreritra irosaka koa raha matoa Hilda Sonjo de ohatr'izay koa ny andriamatoben'ny tanàna. De rehefa mieritreritrareo fa hoe any zany no afahanareo mandresy lahatra amin'ny mponina de tena ataovy lalao demokratika de avereny rehefa tonga anareo. Fa zay kosa sy anaiky an'izany mihitsy hoe atao afindrafindra eto io zavatra io de io no istonana sanatria vovavy ohatrany hoe andrangitana ny taxi aller retour eto zay tsy anaiky an'izany. Ary zay mahatonga ny tezitra am'izao fotoana zao namana faniry de mahatonga ny am'teny hoe zay de vonona foana ijoro ary zay tsy mandohalika zany. Ozy izy tompoko ladidera tsiraka tsy mandohalika mandrakizay, zay tena tsy andohalika mandrakizay satria asanay io fivelomanay io efa amapolo taonany maro nanovanay an'izany asa izany zay tsy anaiky ny fanapitehan'ny commune urbaine Antananarivo ny fanapitehan'ny olombo vitsy anisany zany asa fivelomanay izany fa tena ijoro zay ary zay no antony anovanay an'ilay fivoriana amin'ny zoma ho avy zao. Ao aorianan'io assemblée générale io zany Ramatoa Clémence dia ho fantatra amin'ny fanapahan-kevitrareo fa ity zany tsy manavaka tsony amin'ny FTR zany raha ohatra ka azoko tsara le antso ataonao fa zay taxi zay mahatsiaro hoe potika le fivelomana ary tokony hijoroana le asa no atsonareo avy. Zay indrindra no atsonay namana faniry ary ohatrany mampalahelo ihany ary ohatra ka hoe ny be ny tanàna omaly raha resaka tamin'ireo taxi de hoy izy hoe jereo reto izy ne be de be le taxi moto mirongatra be mariky ny faiblesse nao ne zany zany ve no irereavanao hoe jereo reto izy ko zavatra efa lalana tsy nilaniny io de tokony horaisinao fotsiny fanapahan-kevitra ary ireo taxi ireo vonona ny fanampy ao anatin'izay. Ary hoy izy ianao hoe ny taxi rehetra ve no natsona eto de tena mamela fa za mantsy Clémence ny anarako ary noko fa tsy tonga ho azy zany anarany zany napetraka tamiko za rehefa ho an'ny tombotsoa ny maro anisa de manana ny atsona hoe fanetry tena lehibe ary eto de miteny am'ireo taxi mety be de be mety tsy mitovy hevitra be de be mety manana ona re zany hoe arrière pensée ve sa hoe fomba fijery samihafa amiko manokana na amin'ny tenako za aloha de mahasamy tena namana faniry fa ny zavatra rehetra nataoko de ho an'ny taxi tsy hoe ny rehetra nataoko de ho an'ny taxi sy ho an'ny mponina Antananarivo satria ireo mifidy daholo de ary raha nisy ny fitoriana intsiry ny telo am'ireo de noho ny fijoroako amin'ny taxi tsy mbola mihamitrahatra hatramin'izao ary eto de averiko le hoe manana fanetry tena lehibe ny tenenako ny amin'ny hoe raha nety nisy ny disadisa entre tsika taxi ohatra mety tsy fitovikevitra ialako tsiny arifonako fa zao tonga ny fotoana irahantsika rehetra miara-mientana ny amin'ny fiarovana ny asantsika satria tena andohalika ny ranombary ary rehefa atenda kely ary rehefa kelikely ozy izy le taxi no faneho-kevitra atao amin'ny FB tena mila mijoro ary andeha isika mihitsy no aseho fitaratra ho an'ny olona rehetra hoe rehefa tena voakitika kay io fiveloman'io de atraizany fahasahin'ny olona tena mijoro. Zahay aloha tsy piako tsara eto fa zahay tsy hanao grevy aloha ny amin'ny zoma so de avy indray mamorona indray hoe io fa ikotrokotroka zavatra reto fa ivory aloha zay andiniko zay satria efa tena efa eto etapindohana eto any zavatra fanapitehana anay de tsy maintsy miketrika zay ohatra ny olona rehetra izay pitehana fivelomana ataoko angamba fa tena lojika be zany zavatra zany zay tsy anakorotana amin'ny zomana hoe anao inona fa ivory zahay dia ampafantatra an'izany amin'ireo ianao manjery rehetrarehetra hoe misy an'izao araka ny teninao teo hoe inona no zavatra ho tapahanareo de andray fanapahan-kevitra izahay amin'io inona raha no azonay atao amin'izay satria nanome hajany an'ny commune izahay
namena asiny ane zany be ny tanàna izany hoe izy zay mantsy ohatry ny latsainy ndray mantsy le taxi hoe zao nareo mody tonga aty ve ozy izy zany ohatry ny hoe karazana ironie hoe tonga aty nareo kay rehefa manana problème fa matoa ireo taxi ireo mbola tonga tany manaja fa tsy mendrika an'izany fanajana zany be ny tanàna fa dia nikapohany tamin'ny marotondray ny lohan'le taxi tsy ho teneniko eto le taire manam-piasainy fa tena mampalahelo be le izy fa de zay zany tiako tenenina hoe fotoanan'izao anehoana n'izay firaisankina izay ary ilaina ny fananana fanetretena ary mampiseho an'izany ankehitriny miakatra eto amin'ny MPS androany tongava daholo fa tena hoany mahasoa antsika no jerena inona ny zavatra tokony ho vitantsika hiarovantsika ny fivelomantsika satria sady efa tsy anao ny fanjakana tsy anao ny commune etsy andaniny ary mbola zavatra hafa ndray koa mbola rehan'ireo taxi ireo de zay zany ny zavatra ho ataonay mikasika le resaka fitoriana zay indrindra manko teo avy am'izay mihitsy satria nisy volana vitsivitsy ianao amin'ny mampanolo-tsaina ny tanàna anao manokana indray teo resaka taxi Clémence fa amin'ny mampanolo-tsaina ny tanàna manokana anao indray dia nametraka fitoriana ohatry ny pejy maromaro izay raha ny hita tam'le fanehoana gazety zay hoe nanaovana fitoriana ho an'ny be ny tanàna de nalefa eny anivon'ny sampana miady amin'ny kolokolo izy aiza ho aiza zany am'izao fotoana zao za zao namana faniry de mametraka fanontaniana ohatra anao ihany koa hoe sao de mba boîte postale nandefasana le izy raha sao de mba goaka le tao ambany de to de tsy hita le dossier sanatria fa ny zavatra nisy naterin'ny mpisolo vava ny tenako tao amin'ny paka ilay fitoriana de gaga zao ny olona manao pouce inversé atao keto mihitsy le fietsika satria zao ony de lazaina fa mampigatra amin'ny Facebook matoa manao an'ity pouce inversé ty dia faneho-kevitra zany zavatra zany fa tsy midika mihitsy hoe sanatria vava inona de ny olona manao pouce inversé tonga de samborona garde à vue gadra eritaona sazy miantona tena mavarina de nefany eto misy zahay mitory misy zavatra tena be de be ary zay tsy tena mitombona fa aloha ny fitsarana no hiteny an'izany de nefa manina ela be mitarasoka zay ny zavatra mampametra-panontaniana na manafaniry hoe rehefa ny mpanohitra na ny mety hoe olona mety hoe mahitsitsy fiteny mahitsitsy fijery no amenovana fitoriana rapide be mihitsy nao amin'ny fitsarana na ny polisy na ny gendarme manao ny enquête sy manao ny défermence manao ny fanagadrana na manao ny fanasaziana fa rehefa olona akaikaiky fitondrana na miaramiara-dalana amin'ny fitondrana de mitarasoka be za tena miteny faniry ary amafisiko zay hoe raha ohatra ka tena te hampandrosan'ny Madagasikara isika de isika rehetra aloha ny mila mandray ny fanapa-kevitra tsy andrasana an'izanizy zany za manokana mampanolo-tsaina ny tanàna de noraisiko ny andraikitra olom-boafidina Antananarivo inona ny tokony ataoko hiarovana ny mponina Antananarivo zay ny nataoko maire PDB no mitaraina hoe 11 milliards anay 15 000 kelinay ve tonga de nalaina tany amin'ny knapsa mijaly zay mararo ny fon'ny tena maha-olom-boafidy de nitondra andraraha teny anivon'ny fitsarana satria tany-tandalana isika niraisiko ny andraikitra maha-olom-boafidy PDB ao ny olom-boatendry ihany koa marina fa olom-boatendry ny PDB marina fa ny ao amin'ny fitsarana manokana mbola tendrena ministra sy ny sisa fa rehefa tsy manana ny volonté isika hijoro ny amin'ny fahamarinana ny amin'ny fitiava-tanindrazana ny amin'ny zavatra hitantsika fa tsy rariny ka tokony ho tenenina fa tsy mety de ho gisitra foana Madagasikara ary hitanany rambony mandra-pifoazantsika malagasy ny am'izay tsy voatery resaka fidinana an-dalambe fotsiny resahany eto fa ny amin'ny resaka hoe ianao mpitsara ianao hoe administrateur civil ianao any anivon'ny sampandraram-panjakana maro samihafa mahita fandikan-dalàna tena meo-papana fa ny fanakombonanao ny vavanao de fa midika amiko firaisana tsokombakomba ao anatin'izany za Clémence Rarnirina de tsy nanaiky an'izany fanakombonam-bava izany fa amiko de mila tenenina ny zavatra tsy mety ary ijoroko zany hatramin'izao eto amin'ny MBS androany nitoriana intsivy aho fa mbola eto androany iana mafisako ijoroko vavolombelona fa ilaina no mijoro rehefa misy zavatra tsy rariny ary raha samy mijoro daholo ary rafitra rehetrarehetra ireo hoe ndeha raisitsika ny exemple nanjavona ny volamena tao amin'ny ministera ny minina de ianao ve raha namana faniry de resy lahatra fa tena tsy misy nafantatra zany zavatra zany fa de tena hoe le olona naka le volamena ihany no mafantatra fa nalainy ny volamena fa de tsy nisy olona nahita hoe ihany nantazona détenteur an'ilay la clé de izy no naka tao de izy nataony an'izao de nentiny tamin'ny fiara de tena tsy nisy nahita ve zany tsy mino
fa very koa ny tsy fijoronao, ny tsy fitenenanao ny zava-misy dia fifafiraisana tsy kombakomba amin'ny zavatra sy ratsy ary isany manapotika an'izao firenena zao. Ary teneniko foana isan'andro isan'andro ny amin'ny hoe ny tsy fanampiana ihany koa ny olona mijoro izay mbola isaorako foana na manafaniry satria za zao hiatrika fitsarana indray amin'ny 20 septembra. Resaka inona indray io? Resaka le fisamborana tery Akorondrano. Le lazaina fa hoe manonga-panjakana hony. Satria hoe ny teny hoe miala amin'ny be tanàna niaraka tamin'ny mponina Antananarivo nefa n'izao zao za mahita ny Gasileo toa nefa miteny etsery hoe miala amin'ny filoham-pirenena toa tsisy resaka fa iza zany de atao an'izao de iza ny tsy atao an'izao. Ny tiako atongavana ao anatin'izay de hoe za koa eto de miantso ny rehetrarehetra ary misaotra foana an'ireo olona izay manohana. Rehefa misy olona mijoro kosa satria mety zay koa ne na manafaniry ny atahoran'le olona mijoro za zao raha mijoro eto raha samboriny olona eto de za rery no mizaka ny zioka fa ny olona miteny fotsiny hoe courage alefa any anaty Facebook. Fa tsika rehetrarehetra no mila tonga saina ny amin'izay zavatra zay hoe misy olona mijoro tia iksa de iza daholo le olona be dia be tena vonina ny joro zany faniry ny namana ny tena fampisehoana ny atao hoe fitiavan-tanindrazana ary tena ino moa zany mampangetaheta ho rehefa mijery horonan-tsary mihetsika zany mahita an'izany hoe jereo ny ireny horonan-tsary mihetsika Amerikana reny ny olona zany fitiavan-tanindrazana zany tena iainany tena hoe aseho mihitsy. Ary rehefa nisy reny fanafiana ny World Trade Center tamin'ny 2001 jereo ny fahasahin'ny tanora Amerikana nanasola loha daholo nandeha hoe zay andeha ho any Afghanistan andeha hanafika. Aiza ho aiza amin'izany tsika amin'ny resaka fitiavan-tanindrazana mbola lavitra be. Tena zay ny tiako tenenina hoe aiza koa le fahasahintsika mijoro. Miezaka ihany ny tenako amin'ny maha-olom-boafidy aho hoe mba manome ohatra za tsy lafatra tsy midoka tena koa eto fa mba mievitra hoe mba tanora mba miezaka manao zavatra mba mety mahafinaritra ny olona maromaro ihany de tsy ataoko hoe ny rehetra fa rehefa mahita le olona manotrina aloha rehefa misy fitsarana de mahafinaritra ary mahafaly fa tsy generaliser le izy na manafaniry ohatra zao be dia be ny zavatra kahita ary izay indrindra no mahatonga nahako miteny hoe mila fiovana toe-tsaina be dia be le izy. Rehefa tena mijoro ny anina fa nanaovana an'izao de tokony miara-mirona manohana an'iny daholo tsy sara eo matahotra ireo hoe ahoana ny afahanao tonga de izy olona rehetra manohana reo alefa anao any am-ponja daholo tsy sa izy fa ny zavatra misy ny tahotra ny tonga aloha sao de zao sao de itsy sao de ka le sao de tsy ahavitana zavatra na manafaniry ohatra anay zao raha anao any fivorimbe io zay tena vony zay iaro ny asanay zay ivory zay ijery zay ahoana zay tsy manao mihitsy sao de zao non raha ao anatin'ny lalàna zany fanajana ny lalàna rehetrarehetra zay tena vonina mihitsy ijery ny mahasoanay ao anatin'izao mahafikambanana anay ao anatin'izao asanay tadiavina potehana eto amin'ny tanàna Antananarivo izao. Eny ary de makasitraka ny Clémence atsika ny vahiny teto resaka ny tontolon'ny taxi ny zava-misy eo amin'ny tanàna Antananarivo ny resaka fitoriana makasika ny be ny tanàna nambarany teo ihany koa fa mbola hiatrika fitsarana indray izy zany makasika ny raharaha zay teny Akorondrano namarana anazy angamba Clémence mety hoe misy tsy voaresantsika menadafa asa na teny fanamafisana amin'izay hoe fandaram-potoana ho an'ny zoma zay so de sy tendray mila mangataka lalana nareo afaka eny ara le izy sady amin'ny toerana privé no zay tsy resaka politika mihitsy ny voriana ao aoka zava mihitsy aloha ny resaka zay tsy mitovy amin'ny be ny tanàna efa niteniteny resaka politika omaly araka tamin'ireo taxi reo fa ny anay tena hoe ahoana no ahafahana mijery ny fivelomany reto olona ireto ka za zany teny amaranako azy voalohany indrindra za hoe tomponantoka ny amin'izay mety zavatra mety mitranga izay rehetrarehetra mandray fanapahan-kevitra tsy ampeverana eto amin'ity firenena ity zay no tiako tenenina ary zay miezaka ihany ao anatin'ny mampisehatra mpanjaranay ny amin'ny hoe ahoana ny ahafahana ihany koa mba mitondra tosika entina hanampiana an'izao firenena izao mba hiotra ao anaty amin'ny alalana fandoavana ny hetra nefa ny zavatra hitanay zany de zay ihany no potehana zay ihany no vonoana zany eto anatin'ity zany fanjarana zay ataonay zany ka teneniko ary amafitsiko hoe tomponantoka izay rehetra mandray fanapahan-kevitra aza tsipa aty aminay aty ny aza toika aty aminay aty basy ny amin'ny hoe nareo no nanao zao no zay de efa miteny ary tsy mitsahatra zay nampaneno lakilosy nanaja amafisiko foana nanaja ny rafitra misy zahay ny amin'ny hoe mbola misy rafitra mifeto de andao aloha andeha hiresaka andeha aloha hiala nenina
ao anatin'izany a fa rehefa be marenina ny olona de tsy fantatro fa za tsy manapa-kevitra fa ny taxi mpanapa-kevitra ny am'izay avenirany sy amin'ny hoaviny. Faharoa manarakarak'izay a ao anatin'izay ihany de tena manamafy ary manao antsoaviny amin'ny hoe ivorintsika amin'io a ny ivorintsika amin'io de tena hoe fikeonan-doha io ijerintsika hoe inona ny olana rehetrarehetra, inona daholo ny vaovao a, inona ary zavatra tokony ho ataontsika manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra zany satria tena tsy rariny intsony zao zavatra misy zao. Ary any fanentanana ny amaranako anazy ny amin'ny hoe raha mafisiko ny teny nataoko tany anaty Facebook hoe raha mbola tianao ny asanao, raha mieritreritra ianao fa ny taxi no amelomanao vady aman-janakao, raha mody any an-trano ianao androany de ozy izy ianao mantsy amin'ny vadinao hoe tia ny versement androany ka mbola resy lahatra ianao fa mbola iny tsy paipaka kely be de be iny no entinao amelomana ny zanakao sy ny andoavanao ny hofatrano sy andoavanao ny jiro tapaka lava, andoavanao ny rano izay tsy mandeha foana. De hoy zaho hoe tongava mivory a de andao hoe araka ikeondoha isika. Io zany tena mba tsisy ile hoe madame Clémence foana no miteny de ny tena ny taxi no mena sehatra amin'io namana faniry a, ry zareo no anapa-kevitra, ry zareo no miaraka amin'ny komdo eo, anjarako fotsiny no anjaranay birao moa zany fa tsy anjarako a no miteny hoe ohatran'izao ny orientation hitondrana lisy zao ny vaovao a de inona ary ny tokony atao de raha andrehetra manapaka mikasika an'izay a. Fa de makasitraka be deabe namana faniry a ny amin'ny fanomezanao sehatra ny tenako tato anatin'ny MBS a teo koa moa ny radio mata ny rehetrarehetra manerana ny zao tontolo zao manerana Madagasikara mahita antsika manao kokoa ny rehetrarehetra fa tsy mora tena mafy ty ady atrehany ty fa ny kely anananao ary ty tadiavin'ny olona esorina aminao a mila mijoro tsika rehetrarehetra fa tena tsy rariny zao zavatra misy zao. Eny ary de misaotra ny Clémence Ranirina atsika izay mpanolotsaina ny tanàna moa zany ny vahiny sady mpitarika ny taxi ny vahiny teto amin'ny fandarantsika araka ny efa nambara de hoe hiditra atao anatin'ny fandarana zany ny namana avany Antsiranana satria dia isy ny fanazavana izy ireo namana mpanao gazety ny zava-misy any Antsiranana de raha toka efa vonona amin'ny antaroby ao fa mahazo toromarika aho efa vonona raha maheno zany ny namana William zay any Antsiranana de afaka miditra izy mampita ny zava-misy atsika zay mpanaraka ny fandarina miara-manonja na amin'ny vatana fahitalavitra na amin'ny alalan'ny radio na ihany koa atsika zay mijery ny Facebook somary tapatapaka amin'ny fahazoantsika amin'ny Facebook sy ny YouTube fa efa miezaka manipy ny sary hatrany zany namana teknisianina faly sy ireo ekipa ao ambadika ao rehefa tojo zay fatapahana izay zany lenda raha ohatra lenda William raha maheno anao de afaka miditra avy hatrany mivatana eto miara-manonja mitantara ny zava-misy any Antsiranana amin'izao maraina izao. Ya, mankasitraka ny fandraisana roa agnatin'ny miara-manonja mazay avy aty Diego sur place eto place Kabaro amin'ny tragnony Tico na Magro atsika zay ankilany restaurant Vainé sy ankilany PNI zay banky zay en face eto. Tantareko aloha nino ny zava-misy nanomboka tamin'ny fahatongavan'ny Ray aman-dreny président Ravalomanana nanomboka taty tamin'ny asabotsy lasa teo jusqu'à amin'ny androany atsika miteny zao. Niatrika ny Zaikabeny Dorcas maneran'ny Madagasikara ny Ray aman-dreny Marc Ravalomanana zay président teo aloha Ray aman-dreny azy zay no nanasana azy tonga taty mba tondra fankahirezana ireo vehivavy marobe maneran'ny Madagasikara zay anarivony zay niatrika zay Zaikabe zay sady nisy ihany koa many tosika nameny mba nahafana nahavitana ny trano zay anaovana natao hoe akany zay lazana fa anaovana ny fanabeazana eo anivon'ny fiangonana FJKM zay eo anivon'ny Dorcas. Ka nandritra n'izay fotoana zay maro be ny fandraisan-tenenana sy ny firesahana tamin'ny reto vehivavy Dorcas marobe reto tamin'ny toerana maromaro. Anisan'izay tamin'ny fitokanana teo ihany koa ny fandehanana tany Ramena tamin'ny Omaly zay nahitana ny olom-panjakana indrindra fa ny tanànan'ny Ramena zay. Eo koa ny firesahana madinidinika miaraka amin'ireny zay mandeha ara-panahy ireny eo anivon'ny fiangonana. Fa nanararoatra ny fahatongavany taty satria izy filoha nasionaly ny Antoko Madagasikara tsisy lafiny maratsy zay
dia nanararoatra koa manikambana taty mangetaeta tiona ifampiresaka ka nisy man fivoriana mielom-potoana natao omaly dia atao amin'ny toerana io mbola tsisy problème ka atao zany nanapahana hoe président tio anao vahoaka ny tiako Madagasikara izahay anao amin'ny androny any amin'ny après-midi ka io fiaonana io zany zay saika atoandroany io dia nisy karazana fahampafantarana nataony katroka tiako Madagasikara tato an-toerana teo anivony fanjakana misy eto teo anivony préfet ka io fangatahana io zany novalindy zalahy tamin'ny omaly hoe fa tsy azo atao io fiaonana io ka io zany ipitrahan'ny fanontaniana mipetraka eto eto mazay misy 3 mianadahy ralahy mianaka sady mpiasany MBS ty Diogo koa ireto ifanao tour de rôle zay io anambarany zany misy aty ka tanatin'izay fotoana zay zany tamin'ny 6 heures du matin androany dia efa niatrana efa nipetraka efa nibarikadindy zalahy nantoreny mpitandro filaminana miaraka amin'ny miaramila gendarme polisy io toerana io zay lazainy zalahy sasany hoe Emorege aty Antsiranana ka raha misy sary maillustretsika zay dia azo atao tsara zay satria na ny fangalana sary aza ato sarotsarotro manao témoignage eo rehefa aveo ny journaliste anankiray naka sary efa voamenasy tsisy azo lelena sary eo ka atsika miteny zao zany ny fisakana ny reto fanjakana ato an-toerana ny fivoriana tsy famorim-bahoaka io zany hoe zany tsy famorim-bahoaka zay atao eo amin'ny terrain public na amin'ny arabe mpanjakana na amin'ny toeram-panjakana na trano-mpanjakana fa anatin'ny toerana privé strictement privé amin'ny toerana mifody ary tsisy raha mety ho atahorana efa assurena daholo ny zavatra mety iopeo sy ny zay zavatra rehetrarehetra tokony tsy isiany filaminana amin'izay tamin'io anaovana io fivoriana io dia zao ny zava-misy maneritra ihany ny fanontaniana hoe anga efa nazo ny TGV sy mapara sy Andry Rajoelina sy namany rehetrarehetra ambongatiny be Diogo Sireza ka zay ny zavatra ataondro rehetra manao ato Diogo zany dia ny makasika androaka zany fa rehefa mamofopofona makasika Président Ravalomanana zany hoe mamofopofona ny fanomeriny hoe mamofopofona ny tim dia tsy azo atao ohatrany mampanontany tena ihany zay fanontaniana zay inona mariny tena zava-misy amin'ity raharaham-pirenena ity etsankilany ataontsika hoe ny invitena mahare mandreny azy nasaina manokana mahare mandreny azy Président Ravalomanana tonga taty dia bahely vaovao aty fa mandeha ny fampalazam-baovao maneran'ny Madagasikara fa nisy ihany koa ny fandehanan'ny Président Rajoelina tany Majunga nanome 4-4 ao nanao zao nanome voly zany hoe zany mametraka fanontaniana rehefa olo-mpanjakana mitondra firenena zany dia naninona ndray ary tsy amezana reny fiangonana rehetrarehetra re fanontaniana mipetraka satria re mandeny mipetraka eo anivon'ny firenena fanontaniana mipetraka mienga eo anivon'ny fiarahamonina zay tokony mahazo daholo satria raha ny fahitana zava-misy zao dia efa miendrika fanavakavahana ary mampitsitokotoko sy mampisarabazana ny Madagasikara ny voakan'ny firenena malagasy zay ka io zavatra io zany efa mametraka sahady hoe efa hitsaran'olona sahady ary mampihetsiky ny ambom-pon'olona tsy ho tia io fitondrana satria tsy olona rehetra zany dia rehefa ny tsy tiana dia tsy maintsy avahana fa rehefa tiana dia ampiana ohatra fotsiny hoe fanomezana ny fahalalahany fampidirana fitaovana andesina amin'ny JMJ courant be rehetrarehetra reny dia ohatra zay dia raha ohatra anao ndray ny hafa ny mangataka ny hafa dia tsy mahazo fa ny sasany mahazo aleo vakina batsilana eto fa zay ny zava-misy inona marina manotena atahorany ty fitondram-panjakana ty Filoha Ravalomanana ka zay ny fanontaniana mipetraka fa dia hoe ito namako anankiray Andriamatoa Irjak chef d'antenne radio MBS ty Diogo Sireza tantarany zava-misy manampy zay rehetrarehetra satria io ny miara-manonja atsika io meko anao ny fitenenana Monsieur Jacques. Ya sotranao namana William no mety tenenana amin'izao zany maraindraina zao eto Diogo moa zany fa nanomboka hoe fahenoheno ny fitondram-panjakana zany fa hoe hoaty Président Marc Ravalomanana tamin'ny sabotsy dia naravany Emorege ny Téléthon nataony SOS fangatahana fanadihana zany ho an'ny mpiasa secret maherin'ny eo amin'ny arivo zany tsy nahazo karama ny mpiasa secret nandritra ny 7 volana zany mpiasa secret tsy nahazo karama zany dia io
dia nangataka ny sekreny hoe mba hanao esoeso ary nahazo taratasy ara-dalàna avy tamin'ny lameria fa hanao esoeso zany hoe fangatahana manao topeleton. Efa niheniny morey zany hoe fa ho avy président Marc Ravalomanana amin'ny sabosy dia narava mihitsy io teleton io ny zoma hariva hoe nareo tsy mahazo manao teleton ento nareo fa ajanominareo. De tamin'ny omaly nizarana vary ndray ny mpiasa sekreny vary 10 kilao isan'olona zany 10 kilao isan'olona ny mpiasa sekreny misy safiry izay isaky misy amin'ny 500 sy arivo eo zany ny isan'ny mpiasa no tsy nahazo karama amin'ny 9 volana zany. De amin'ny fotoanany amizay nefa niteny ny mpiasa zany hoe tsy vary ny kapoaka roa kapoaka telo kapoaka ny nangatanay au contraire be mihitsy ny zavatra ataon'ny mpanjakana tsy zay ny le izy tsy vary 10 kilo zany ny nitadiavin'ny mpiasany sekreny fa pehevinareo aloha io sy volana io pehevinareo aloha io sy volana mpiasany sekreny io tsy nahazo vola io zay ny mampitariny ho avy any zao ny rentreny mpianatra izay ny mampimenimeny io fa amizao tsika miteny zao ny mpiasa sekreny zay manao fanambarana amin'ny radio amin'ny télé na amin'ny Facebook dia ho supprimevany andeha matoa premier ministre lehibe ny gouvernement zany amizao zany iariny zay ny mpiasa sekreny tsy mahazo miteniteny na amin'ny media na amin'ny ina na amin'ny gazety antsoratra io na amin'ny radio mpiasa sekreny zay fa nazy menace zay ry zareo de tsy mahazo mitabataba fa omena vary 10 kilao zany mpiasa sekreny. Efa nisy fampanantenana ve ny andoavana karama an'ireo mpiasan'ny sekrenareo tamin'ny fandalovan'ny tompon'andraikitra tany etoerana tamin'izay hoe fanomezana vary zay? Tampotampoka zany hoe tamin'ny zoma io tamin'ny zoma hariva hoe aravaninareo ty teletonareo ty SOS-nareo ty fa omenay vary 10 kilao nareo. Zay zany le anina zany de ny sasany mpiasany moa zany hitanao moa fa tena nona le vahoaka moa zany de nandray tsy fidiny le vary 10 kilao isan'olona. De zay zany zavatra misy zany eto ny olona mangataka pehina ny karama 7 volana izy zareo ndray manome vary 10 kilao isan'olona zavatra tena fakalavitra be misy zavatra ataony zareo zany. Ohatrohatra zay zany zavatra misy de nahazo anazy zany tamin'ny maraina na voatositosika zao tamin'ny maraina fa akasary zao akasary to maraina voatosika ora mse ino ataonao ora mse miala tao ora mse tsy mampity fitrasara anao mikisary mikirary anao ora mse zao neo mpanao gazety zao neo mpanao gazety MBS mikisary anao mikisary anao maraindray be amin'io mbola vitsikely olona tamin'izany teto mandehandeha amin'ity lalana ty zany de efa niatrana zany zareo zany tamin'ny maraindray 6h du matin zareo zany de ohatrohatra zay zany zavatra tranga zany eto Diego amizao fotoana zao amizao mitsika miteny zao zany katikati raha anankiroa zany mibahana an'le lalana zany vavahady be ny makoro zany mba tsy hidiran'ny olo zany de manao barricade zareo amizao tsika miteny zao zany ty lalana ty de omehezan'ny olona fotsiny zareo zany amizao tsika miteny zao. Lay fivirina ve zany raikitra ihany sa manakory? Ny hariva zany tsy miova zany programme ny amin'ny hariva fa tsina zany ny mpiara-mitolona rehetra zany mba ho tonga zany androany après-midi zany zay zany ny toerana tsy miova? Ia, ny toerana tsy miova ny toerana zay zany ny zavatra misy zany eto Diego zany zao fa mbola misy zavatra kely ampiny William antsika zany. Fagnampy an'izay rehetra zay ho antsika jiaby mpagnaraka ny miara-manonja ny mahagaga tamin'ny moaly satria ny vehivavy Dorcas rehetrarehetra andeha ho any Ramena mba hitsangatsangana marana ny fitsangatsanganana sy ny fandehanana aty Diego Serez mba hitsidika io toerana manatantara village touristique ny Diego Serez Ramena. E tonga tany zany ny reto vehivavy reto amin'ny tobily marobe indrisy ny agagana fa ny mpitandro filaminana iny koa dia manakana ny tsy andehanana tsy hitsakana any amin'ny Orangia
fa hoe renseignement enindreo hitsaka any Orange reto vehivavy reto ka indesin'ny président any ka tsy azo atao sao dia amora vahoaka any. Ka io zany fanontaniana hoe renseignement foroporonina io mba ndesina andratsina tsy anaovana tatitra zahoana lelamamy sy ny mifankasitrahana any amin'ny lehibe any. Ka iny feno tany filaminana magnaraka ny raralaramena ka io mba mipanontaniana hatahorana ohatra nahoana loatra ity filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana ity. Ny amaranako azy makasika mba juste sujet de réflexion lohanareo zay mitondra fitondrana tondra ty firenena ty am'izao fotoana. Za aloha tiangala référence amin'ny resaka nataony député Roland Ratsiraka. Ravany nambarany teboka maromaro nambarany tsy ho lany tsony io fitondrana ty raha amin'ny 2023. Araveo dia atao izy ny fifidianana madio amboarina amin'ny alalan'ny fikonan-doa nasionaly ny zavatra rehetrarehetra zay tsy mahafaly ny amindaniny sy ny ankilany ary mba ahafahantsika ahazo filoha vaovao. Midika zay fa ny fipitrahany sy fiverenany filoham-pirenena io amin'ny toerany amin'ny 2023 dia efa zavatra efa sira zay. Ka ny fanontaniana mipetraka tantandremy any zavatra zay atao ohatra ny zavatra misy eto Diego atsika amin'ny teny zao sao de iverina any aminareo ndray ny zavatra ho atao ka omena tsiny vendry le olona rehefa mamaly io zavatra io amizay satria nareo ihany no nametraka zay lamina sy mahazo ny vore mahazo zao tamizay fotoana zay mba tsy tenenako any anaran'olona ka zao ary ny olona ivory ao anatin'ny trano ny ve andisakananao ny olona andehanao besoin sanitaire anazy ao anatin'ny trano ny ve isakananao ny olona andeha andoky sabeda sy ny hany hoaniny mantsagna ve tsy mboanao hiditra ao anatin'ny trano ny olo iresaka miaraka amin'ny fianakavinany ve fanontaniana petraka zay manisa fotsiny ane olo io manao compte olo io konteny ray zay roa zay telo zay ko rehefa maro nataontsika hoe miakatra any amin'ny 5 tsota ka rehefa valiana aminareo zany io amizay fotoanany satria zay ihany ane ny réflexion n'olona atsika miresaka zao. Ka rehefa tsy manao an'io zany atsika dia rehefa tsy manao an'io na manao an'io amizay fotoana zay ke ratsy zany fitondrana Ravalomanana zay soatra amin'ny fitondrana ty amin'ny fotoana zay avianao amin'ny 2023 ho tsy tian'olo aratsina andeha andalabe ndray ve fanontaniana ka zay le toko hoe sao de mba fatafa ohatra loatra zala fa réflexion maha-olo-pirenena zany ty abara ty fa zao zava-misy zao fa tena mampalahelo mampalahelo ny olany hoe ikoragna iresaka ifanatitava ve tsy azo atao ka petraka eo ny analyzeko iny de sao de mba misy afaka manakotsako zay any anatin'ny miara-manonja mivantana atsika io mankasitraka nareo any Antananarivo mandray zay avy aty Diego mampiditra mivantana ny zava-misy mametraka fisaorana. Ya efa vita ngambana ahena kely faly vetivety le atao zafady satria niditra mivantana teo zany ny mpanao gazety avy any Antsiranana ny tantara ny zava-misy atao anatin'ny minitra maromaro vitsivitsy no ny tantara iny ry William sy ny ekipa any Antsiranana zany ny fanakanana tsy ahafahana mivory ao anatin'ny toerany Magro zay tokony hanatanterahany filoha nasionaly ny antokotiky Madagasikara ny fiaonana amin'ireo mpikatroka any an-toerana zany satria dia neverina fa tsy mandalo fotsiny izay hoe fandalovany an'izay fa mba tokony hisy ny dindinika fifampitafana an'ireo mpikatroka kanefa zany any ho zava-misy tsy azo iterina zany toerana ary nobahana ny mpitandro ny filaminana tamin'ny enina maraina marobe de marobe izy ireo akoatran'izay na ny toerana zay saika andehana filoha Marc Ravalomanana tany Ramena aza araka ny renseignement zay azo mitandro filamenana hony dia manahirina be ihany ny ahafahana nandeha tamina toerana zay tokony hanaovana izay itsangatsanganana izay indrindra tamin'ireo everina fa ray aman-dreny sy ireo tokony hiazo amin'izany toerana izany araka ny nambara na manam-panao gazety teo.
ny mpiasan'ny secrena moa zany a dia naravana ny SOS na Téléthon zay nataon'izy ireo mba ho fanampiana satria misedra fahasairana tsy nandraiky raha matao anatin'ny sevolana reto mpiasa ireto fa nisy ny fandravana izany de misy ny fanomezana vary ho an'ireo mpiasa Hamanarivony zany rehefa tsisy nijery tao anatin'ny volana maro ary rehefa tsisy ny aino ihany ko fa mandalo daholo eo anatin'ilay hoe fandalovan'ny filomary Karavalomanina de misy fikoropahana de tonga amina fandraisana ndraikitra ohatran'izao ny etsy bioririka raha ny vaovao samy hafa azo ihany ko dia misy mpitandro filaminana manodidina zany toerana macro izany mampametra mpanontaniana daholo zany fa inona daholo zao zava-misy zao ary inona le tena manahirana any ambony any, inona manahirana an'le fitoram-panjakana am'ilay fanehoan-kevitra na tsy misy ary le fanehoan-kevitra kanefa dia alefa le mpitandro filaminana ity tranga ity dia mba tairitsika ihany zava-misy ny tany mandoto dia miditra tanteraka anatin'le hoe fitsaroana ireo dahalo zany ny mpitandro filaminana tena manao ny asana kanefa dia nisy ny hoe voatifitra teo amin'ny lohany zany ny lehibe ny vondrotom-paritra zany any anivony zay district mandoto ny resantsika zay raha afaka alefa namana teknisianina ny sary raha ny vaovao samy hafa hatramin'ny omaly de efa nevakena moa zany izany mpitandro filaminana izay midona na mifandona amin'ny resaka dahalo izany akoatran'izay ihany ko raha ny vaovao voaraintsika ihany ko any Sakarahany dia misy ihany ko tandro filaminana zandary zay mifandona amin'ny dahalo ary somary ratsiratsy ihany ny vaovao zay voaraintsika zany akoatran'izay dia mbola any anaty akatany any anaty zo ihany mikaroka ny ekipany Arisy ny mpitandro filaminana izay nanao ny fampandritany mikasika indrindra ny fanafiany dahalo ny tao-ambolo tarakely tany Akazobe zay tafiakatra 3 maty ary nandorana izy ireo trano zany ny ekipany Arisy io efa maromaro no lavony ny bala mitandro filaminana ary mandeha ny fisamborana mbola mafy be ny fifandonana satria mampiasa fitaovam-piadiana ihany ko zany ireo dahalo akoatran'izay mbola misy vaovaoana tsy fandrimpahalemana ihany ko asa farafangana ve no rentsika am'izao maraina zao manerina Madagasikara zany dia zay le hoe tsy fandrimpahalemana tena tsy tanono mihitsiny ito no zarainy namana zany dia ny amin'le hoe fanafian-dahalo tao amin'ny commune Etrotroka Fokotany Sarnosy district amin'ny farafangana Malialina tokony samy sivoralina vokany lasa ny dahalo ny omby rehetra ny entana tao an-trano vary sy ny sisa nefa tamin'ny alady ariva lasa teo koa mbola nisy fanafian-dahalo tao amin'ny commune Etrotroka ihany Fokotany Ambohibe district amin'ny farafangana vokany lasa ny dahalo koa ny omby noho ny fiara-miasa sy ny firaisan-kina fokon'olona dia hita ihany lay omby zany apetratsika eo ny amin'iny zany fa ny namana moa zany zarefa no nahazona naka an'izay vaovao zay dia nalefa tsika eto raha eo koa le sary le mpitandro filaminana izay voatifitra na voto eo amin'ny lohany zay efa nevakena moa zany maromaro ihany ny bala dia alefa namana teknisiana eo izao ny zava-misy miatra mpitandro filaminana miafronte ary zao ny tena fanafian-dahalo zay misy any ambanivohitra rehetrarehetra sy fijaliany vaoka malagasy kanefa dia mpitandro filaminana eto Antananarivo ahetsika tsy Analakely ahetsika manoloana Magroberika ahetsika misakana tsy hiditra any amin'ny Magro Antsiranana de mahagaga sy mahavariana ihany ny hoe tsy tokony amina asa ve zay hitandrona ny filaminana ary ao anatin'ny insécurité mamaivay mihitsy Madagasikara ankehitriny ary hitantsika tamin'ny alalan'ny sary rehetrarehetra tao no tokony apetrahana ino moa zany ampiasana ireny mpitandro filaminana ireny fa amina zavatra zay tsy hitanao de manao hoe inona moa no tokony olana amina fivoriana atao anatiny ty efitrano ty no de andefasana mpitandro filaminana no andavana ny fangatahana nataony teo anivon'ny Antokotiko Madagasikara ka tsy amelana an'ireo atokony ivory tahakan'izany ery Magroberika zay tsy amelana ny RMDM sy ny fanoherana hiditra ao anatin'izany toerana zany ary dia mpitandro filaminana no apetraka manodidina n'izany toerana zany nefa any ambany volo rehetrany mandeha be ny fanafian-dahalo any ambany volo rehetrany dia misy mpitandro filaminana tena manao ny asany ary de tena misy nodimandry misy maratra miatrika ny
tsy fandrimpahalemana zay mafy be am'izao fotoana izao. Zany mametrahantsika fanontaniana ny amin'ny hoe misy zavatra ambonimboniny mihoatriny ny fiambenana macrobiolika sy ny macro antsiranana ane amin'ny fandrindrana ny filaminana. Fa misy ihany koa fanitsahana ny endriky ny lalam-pandroana sy ny zoan'ny fahalalana maneho hevitra sy ny fivoriana ataon'izao fanjakana izao. Ka averintsika ny adevitra de hoe ao anaty krizy isika ary tena miaina krizy Madagasikara. Efetrako aketo ny solombamboaka ny Madagasikara fetra raha lamizafim-bololona voafidy tetsy amboribory tamin'ny fahadimy efa mandroso ny fotoanantsika ndray matoa solombamboaka fa mino koa nefa fa manakambara ianao mikasika ny vaovao lehibe any Antsiranana iny ny vaovao ery amin'ny macrobiolika androany moa fa 10 volana aogositra asa le datin'andro ve mampatahotra ihany koa satria mahatsiaro ny tantara amin'ny 1.7 lay dia be ho an'ny fahafahana teny mahavolova ny fitondram-panjakana sa anton-javatra inona le izy de mametra-panontaniana ny rehetra fa na izany na tsy zany aza aloha dia ny raha 91 afa ny 2024 na 2022 zany afo zany tsy misy etsika tsy misy ninina kanefa de voasakana tsy afaka maneho hevitra. Député Vetra miarabanao. Miaraba namana faniry ary misaotra anao am'izay fampidirana izay ao anatin'izay ihany koa ny arabako atsika rehetrarehetra tsy akanavaka manaraka n'izao fandarana miara-manonja izao na ny eto atoerana eto Madagasikara zany na ianareo manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra any ivelany rehetrany dia kopakopa tanana ary fisaorana ho atsika rehetrarehetra tsy mahafoy zany fandarana izany ifampizarantsika ny zavatra tsy mety ny zavatra maharary ny vahoaka ary ihany koa nefa ianotsika izay sosikevitra tokony aroso amin'ilay mpitondra atao hoe mpitondra mahefa aloha hatreto mpitondra ny Madagasikara izay raha mahita raha mahalala am'izao fotoana izao fa mipanika tanteraka panika boro izy ny fomba fitenenana asa raha mitangina sambo fa efa ho rendrika mihitsy sanatria lay sambo fiara na ilay lamasinina efa mila ho rendrika ka dia marina tokoa namana faniry maro ny zavatra azo resahana ary tokony resahana am'izao tolakandro izao zao atoandro izao fa tsy aritra tokoa ny tsy aneho hevitra manoloana zany hoe vaovao raitsika mivantana teo tamin'ny mpanao gazety reo namana avy any amin'ny faritra varatry ny nosy iny isan'izay zany zay sakatsakana zay resendrika fampiororona zay no andraisana ian'ireny fampiororona intimidation reny ary tsy fanajana le atao hoe zo fototra amin'ny resaka fahalalana reny nitrangatany reny atao hoe fanapara-pahefana ny marary le firenena ary akoatrany hoe marary le firenena dia zany demokrasia zany na manafaniry dia teny fotsiny sisa zany hoe demokrasia zany araky ny teniko teo ny fahalalana fototra sy ny zo fototra de efa nitsakitsahana natao tony tsy misy zany reny ny sariny reny tsy resahana ny resaka fifidianana zay nitranga ny tanterahana teto amin'ny firenena fa dia nangina satria nandefitra ny mpitarika ny tenivon'ny fanoerana de président Ravalomanana mba tsy isian'ny korotana ny anton'izany fitiava-tanyrazana ny naseho any tam'izany raha ireny any ho an'ny sasany zay manana saina ratsy fa reny nge lalana anankiray ary occasion opportunité afahana mitarika korotany fa zay le mbola isorana amin'ny président Ravalomanana amin'ny maray aman-dreny azy fa tsy arovatena ary mametraka ny tena no ray aman-dreny hoe aloha ekena aloha mba tsy isian'ny korotana fa tsy ataovanao kosa zafady namana faniry zafady ry mpiaino ajaina zafady aminareo mpitondra fa tsy hoe akory nandefitra indray mandeha nandefitra fanondrony de ataonareo fanao fa ny biby ane izany tsy malalan'zany fa raha ohatra ka resiny no resena aloha resahako tsy mampitahatsika amin'ny biby fa fomba amin'ny biby ane zany izany hoe mbola manenjika an'le resy na adina koa io na adina lika io ny biby ny manao an'izay ary nefa mola zay nareto resy lavy reto na manafaniry mahagaga nefa immobilisena moyen be ohatran'ireny foana de nipetraka ny fanamariana teo ny fampatsiarovana nataony namana faniry hoe raika amby 30 taona mariny zany etsy-bahoaka tamin'ny taona raika amby 70 izany ka ta ohatra ve amin'ny fanandrifiny daty satria 10 aogositra zany daty zany atao hoe manana ny nandrafitra n'zany tantara ny Madagasikara ny resaka ara-politika na ny resaka atao hoe nisy ny kena nisy ny ainana foy tam'izany nampalahelo fa nefa
ny psikôzy ao anatin'ny reto mpitondra le panika ny resahako teo dia mahagaga ny tenin'ilay sénateur raha reny moa zany le airahana mamono afo e de mirediredy manamafy le teny hoe tsy misy krizy eto ireny zavatra nitranga tany antsaranana ireny io marainy io dia porofon'izay hoe tahotra eo aminareo porofon'izay le hoe tsy fisiny le fahalalahana fototra olona ivory ve araky ny tenina manafaniry teo de ho atahoranareo ary izy nivory ao atokotaniny ao antranony izy nivory fa tsy hoe eny akalamanjanana eny an-dalambe tsy efa marika na zavatra ve zany ny namana faniry orpiainao misy tsy mety eto e misy aretina mikika eto araky niran'lay ranabavy misy aretina mikika eto tsy fantatra tsony na aretin'inona na aretin'inona lazaina fa hoe tsy misy krizy tena misy le krizy eto ireo marika an'izao sary hitatsika izao misy krizy eto ny tena izy dia crise de confiance ozy ny teny frantsay tsy ny fampatoky itsony ny mpitondra sy ny vahoaka entina misy antony maro inona no mety aterak'izay na avy aizany ny aviany zay crise de confiance zay tsy resahana loatra itsony tsy valaparana ny hoe tsisy tateraka ny fampanantenana hoe fanovanana nanomboka 7 ho ampanjakaina ny demokrasia eto amin'ity fireneny ity ao ajanona ny didijadona ho foanany zany didijadona zany sy ny blabla rehetra nampandrinadrisan'lay vahoaka malagasy tonga teo amin'ny fitondrana nalaina keriny ra ny fitondrana zany tamin'ny 7 fampatsaivana de mbola tafaverina hono tafaverina amin'ny fitondrana 2019 tamin'ny alalany hoe fifidianana hony nametrahany vahoaka azy teo de efa tsy resaka tsony fa fifidianana feno osika zany aritra ihany telo taona sy tapany 2022 isika zao aritry ny vahoaka ihany telo taona sy tapany ery taona sy tapany ve de tsy ho aritra fa matoy izay miteny ny hoe demokrasia zany de efa teno asisa teny fotsiny sisa zany demokrasia zany fifidianana hoy ato hoe fenosika fanjakana tsy tandalana satria natao an'ny hafa ihany natao any anivon'ny fanoerana mpanao politika anivon'ny fanoerana natao an'izay maneho hevitra hafa ivelan'ny mpitondra fanjakana sy ny manodidina sy ny akaiky azy zany lalàna zany ary ny fampiarana azy de torak'izany eny reny ny arahana hita reny ny hoe rehefa olona atyavateny ivon'ny fanoerana no manana rarany amin'ny fitsarana na tsy avateny ivon'ny fanoerana fa ivelany fotsiny mpitondra fanjakana de miatra ary aingana miazakazaka mihitsy mifandraisana didy na eny amin'ny fitsarana io na mifandefasana andraraha eny amin'ny zandaritry ny polisy zany ve de atao hoe fanjakana tandalana mitovizovy eny rehetra natrehan'ny lalàna manoloana an'izany eny fa nareo ny didiny voaka ihany ko aza dia misy mitanila isorana raha matoky le masa tena apatsiahan'izay fa za tsy miteny akory hoe samboriny reny gasy leo fa tadio tsara fa olona ny voaka avy tao aminareo ary niaranytolona taminareo nametraka an'izao fitondrany zao zany hoe namana rakiki zany toko namana satria samy malagasy dia raha ny teny izy fa na miala Andradjoelina na tsy tadidiko ny fomba nytenena anazy fa ny mahagaga ny fitsarana napatsaiviny Ramatoa mpanolotsaina ny tanàna teo Clémence raha niakatra teto am'izao plateau zao hoe teny tenanay dia hoe rehefa izy dia mieritreritra konikonina fanonganam-panjakana raha mieritreritra na nandefa fitaraina na mahakasika ny toetoetra sy ny fihetsiky ny be ny tanàna izay mifanohatra amin'ny ankapobeny amin'ny fitsipika tsotra sy ny fombafomba tsotra tokony fitantanana zany tanàna Antananarivo tokony tsy hitanila tokony tsy ampiarina didijadona fa misy ny lalàna izay mifehan zany fitantanana zany de rehefa le anankiray ve de lazaina fa hanonga-panjakana fa rehefa le ray no miteny de tsy maninona de zany rehetrarehetra zany tena tokony atonga saina antsika vahoaka malagasy atonga saina anareo mpitondra indrindra ianareo pisolelaka mpanolo-tsaina n'Andriamantoa filoha efa tsy afaka le fitondrana araky nefa teniko teo fa mipanika tanteraka ianareo satria tsy mandeha am'izay lohan'ny tsony le izy efa misy an'le atao hoe crise de confiance eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina tsy misy ho ianareo ny crise fa mila fitoniny isika fa nga ty fitoniny ty atsotsona fotsiny ohatrao de tonga fa nga tongatonga ho azy zany fitoniny zany fa rehefa sahirana n'le vahoaka satria miainga avy amina atao hoe crise ara toekareny zao zavatra misy izao
mety misy ny anivelany ekena misy ianareo ihany anie no teny fa ary ny fomba ny alanareo bala la hoe fisina valanaretiny fléau zany ozy ny teny frantsay misy ozy izy ianareo ny krizy misy ny ady any Ukraine eo amin'ny Rosianina sy ny anina efa tena miteraka zavatra fléau be nge zany resaka guerre zany raha miteny frantsay ny ilazana azy fa mbola mifanampiny ihany koa dia ny resaka hoe loza voajanahary sy vonona voajanahary ekena nisy zany ary iarahany rehetra mahalalany hoe cyclone mandalo isaky ny manodidididina amin'ny farany taona sy ny voalohan'ny taona iny zavatra fiainany zany de efa tokony ny omanany fa izao aza atao fialana rea ianareo mpamono afo reo ireo ianareo ny tena mamitaka an'ilay filoam-pirenena ireo ianareo ny tena mamitaka an'ilay vahoaka malagasy satria te hifikitra eo amin'le toerana ianareo mbola te hisitraka ihany le tombontsomy papana sy ny zavatra tsy ara-dalàna ataonareo de zao miakatra plateau ianareo de miaro ny zavatra tsy azo arovana de iza no zaka vokatra zany le vahoaka malagasy tsisy krizy efa miariary efa tena mbiakoditra efa miatra amin'ny taolana fa miatra amin'ny tolana krizy ara-toekarena hoy aho krizy tsy krizy ve aminareo ndre ny von'olona tsy mitsahatra reny miadina ny mpianakavy ara no ny ady tany de mifaniraka dahalo de mifamono mifandoro-trano amapolony ny olona may dorana velona torak'izany karazana accident misy ifandraisany reny zavatra satria baranahany ataoko hoe zao mantsy niohatra nalain'le sénateur omalira ny resaka tamin'ny aina manjery izy hoe eny fa nany accident-na fiara riara mbola endrika baranahana tsy fifehezany reny atria manana andraikitra anatin'ny reny ny ministère en transport ny direction générale ny sécurité routière misy baranahana napetraka navelany de fatany tetina mpine mety hosola mety manao dona miverina la isofera mety tsy ara-dalàna tsy araky ny tokony ho izy ny resaka kojakoja sy ny fanaraha-masony zany mety ho antony zany fa nefa koa hoe ny accident rehefa ho avy fa rehefa tena apetraka ny fepetra sy ny fitsipika fa navela ho baranahany le fiainam-pirenena ianareo ny napakafy baranahany an'ilay malagasy le vahoaka sahirana zay tsy ampy fahalalana tsy afaka tena hoe nahalala zay tokony fatarina toy ny hoe manahoana ny any amin'ny firenena hafa tsy resaka ny firenena européanna na ny amerikanina na ny aziatika fa ny ale afrikanina mitovy amintsika no resahako manahoana ny olona rehefa mampanajany zany fepetra zany afaraky ny teniko teo hoe fomba nazahoana fahefana ilain'ny lokalokana fanao fanovana fa ny baranahany no napetraka de natao zay nakafizany lay malagasy sy le vahoaka tsy mandadiarona tsy mahafantatra le baranahany hoe baranahany ane zao zavatra atao zao ny vokatrany rehetra zany mety ao ny maha-accident le zavatra fa mety amin'ny apahany kely ny maha-accident le izy fa ny aingy io avy amina zavatra tsy mety avy amina baranahana ny resahako teo fiara rehefa hita fa tsy tokony azo validation resaka contrôle technique sy ny visite technique de mahazo araky ny teniko teo mety manao dona miverina mety tsy ampitoromaso sasany ara mifoka sigara hony na taxi brosy any mampimenimenina le mpandeha sasany mifoka zay zavatra hafafoany any sasany efa mety naka zava-madomelona kely na mety naka alcool zany rehetrarehetra any baranahany mety hoendriky ny mahatonga accident daholy ka tompona andraikitra ianao andre matofilo sy ny ministère ny transport anatin'izany zavatra rehetra any le ohatra nalain'le sénateur aloha de tena mampome de narosy ianao fotsiny iteny de mirediredy ianao andre mato sénateur teniteny foana ianao efa manao ny le fitondram-panjakana nataonareo de manakana ny président Ravalomanana manakana ny fanoherana tsy hiditra ho atokotaniny eny amin'ny magro araky ny teneny namana faniry teo inona zao no antony mbola nampitombino fo avy roa eny avy telo eny zany mpitandro filaminana miambina ny magro eny e be ririka fa zay ngany kasa hoe anao etsika teny sa araky ny teniko teo fa tsy arovana ve le raiky amin'ny telopolo taona ny etsy-bahoaka tamin'izany fotoana nytondrano ny amiral Didier Ratsiraka any tena marary ragnanareo marary le firenena fa mihitsy le izy député fetra ity misy sary aseho antsika député fetra de afaka manondray tsika rehefa aveo hoe rehefa iza no mety afaka mamory olona fa rehefa iza ny tsy afaka mamory olona de ty zao anisan'ny redynamisation ataony antoko TGV any amin'ny district ny Kalamavony io hitantsika io le izy ty loha zany de diso le parti ty tanindrazana politique tsisy le parti de io izy io district ny Kalamavony la grande finale fa ino zany tsy anatsika fa misy an'le riambonery zany le ino zany le siglan'le antoko zany le TGV dia
reo dynamisation le izy an'le antoko de balle populaire de eny an-trantsena eny le izy moa zany mampime be any satrika angeny nampiasa an'zany hoe ny atokotiky Madagasikara ho an'zany hoe dynamisation fameloma maso zany reo dynamisation fa rehefa mijerytsika fikinina moa reo dynamisation zao finalana tournoina football de balle populaire le izy de azo atao tsisy manakana malalaka tsara maka artiste zao aloha zany fifangaron'ny oetimanina sy ny sisa moa anjaranjareo mandigniky an'iny sy ny conscience zany fa mahavarina ihany le izy hoe misy ohatran'izao mandehandeha tonga Tranombato-Razaka tonga any Antsiranana tonga any Mahajanga any amin'ny faritra rehetrarehetra any amin'ny faritra Sofia iny fa maninona ny tsy azony ataon'ny atokotiky Madagasikara nefa manao an'izany zay zany mahavarina sy mampametra-panontaniana député Fetra hoe tena efa mitahotra ny lehibe indrindra misy zavatra efa tena manalokaloka manahirana n'le fitondram-panjakana io ary nandray mamerina n'le adevitra andresandro Alain Ratsiraka sy olombamboaka ny Tomasina voalohany ny aminy hoe efa tsy ho lantsony reo fa aniery atao sisa de ny Angalabato de tonga amina kilalaon-javatra hafa le izy te resaka an'io ka rehefa raha ampy mo fotoana de resana raha tsy ampy tsy mampaninona jerevantsika fotoana hafa ny am'ty resaka fanomezana manokana ny amin'ny lehibeana fiangonana anankiray ity avy any amin'ny filoham-pirenena mivady manahirana eo amin'ny sehatry ny lalàna zany ohatra ny efa zarina amin'izany nanomboka tany amin'ny fiangonana katolika le izy ka sady ny zarina nomena fanampiana no nampianarina nangataka fa ny atahorantsika ao anatin'izany ny contrepartie rehefa tonga ny fifidianana de ohatra n'izany ihany koa aty amin'ilay lehibe an'le fiangonana raha am-piangonana ane tsy tokony hidiran'ny fanjakana satria mazava ny ambarany ny article 1 sy ny article 2 ny constitution ny 9 sy ny 9 tsy mahazo mifampitsabaka andraikitra ny fanjakana sy ny fiangonana raha tsy zany de entiny misy raha hafa ny ao ambadika zay satria izay le hoe laïcité de l'état zany ohatra miresaka am'izay tsika député Fetra satria lay tsangana n'lay tompona ndraiky mpanjakana mihitsy manahira de gaga sika mare JMJ atao any Antsirabe efa nazo Francis tany amin'ny fanjakana tamin'ireo fitaovana amina kitapo samihafa fanjakana eto reraka tokony ampiditra etra dia ndraisin'ny fanjakana zany de nomeny fahafahana tsy mandoha zany arak'izay hitantsika amin'ny soratra tamin'ny filakevitry ministra zao fa mbola aloha zao anatin'le izy de misy tompona ndraiky mpanjakana mivory mihitsy any Antsirabe amin'ny fandaminana an'ity JMJ ity raha ny fiangonana manokana ange le JMJ donc fandamina ny fiangonana manokana ny karakarana an'izany ny amin'ny toerana andraisana an'izany ny amin'ny fomba hikarakarana ny lanonana mandritriny fa tsy hoe tonga ny gouverneur tonga nireo tompona ndraikitra samihafa hiary vory andinika an'izany ahoana ny jiro ahoana ny rano ahoana ny zao sisisa ny any azo ataon'ny fitondram-panjakana angamba de hoe ahoana ny arovana n'le toerana donc tsy raha-mpanjakana io fa raha-mpiangonana manokana tsisy fampidirana io de manitsaka zany ny 9 sy ny 9 amin'ny lalam-pandroana député Fetra de efa azoazontsika sary an-tsaina zany le hoe efa micalcule élection le fanjakana ka efa mametraka mifandrika sy ny sisa sy ny tongotra moramora an'izay hafahan'izy ireo mametraka an'izany de tahataka izay le zava-misy hitantsika io député Fetra zany hoe le fanjakana zany mahazo manao zay tiany atao na manitsaka lalàna zay daniny kibony na ny fampiasam-bolam-panjakana sy ny rehetrarehetra fa ny ety anivon'ny antoko zay ivelan'ny fanjakana mazava ho azy ny antoko tiky Madagasikara na ny RMDM dia voarara tsisy ninina azo atao mihitsiny de miverina n'le teny député Fetra vous êtes malady tena marary reto olo reto député Fetra marina mihitsy zany fanamariana ataony namana faniry zany ary mino fa tsy izay eto ambony plateau am'izao miara-manonjy zao any no efa miara-mahita miara-miaina zany fomba mamoehatra amin'ny tanila tsy toetra na mpitondra ny olona manao toy izany tsy toetra na homme d'état ny olona manao toy izany tsy toetra na ray aman-dreny ny olona manao fitsarana amin'ny tanila mibaribary toy izany zay ve nitan'ireo fa vahaolana ary rehefa ohatra ka resahana any ny lalam-panorenana misy le mpiambina azy any ony ao misy androm-panjakana angay eo miambina n'zany lalam-panorenana zany mampatsiara toka misy mifandikana azy fa ory ACC ory fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ory mpitsara avo ambony sivy mianada aizay nareo
totry mona to tsy miteny fa rehefa isika manakaikikaiky an'ilay vilany misy fomba fiteny malagasy samy manakaikikaiky eo samy tsy mpandro fa rehefa itsika manakaikaiky an'ilay vilany de mitady angalam-pinana zay ny tombany a na de efa voky ary tsika tany am'izay nalehantsika tany fa rehefa izy na manoka bilany zao ara de manandratsira hono izy nefa izy ary amin'io tsy mpandro fi zay vao mandalondalo akaiky n'le vilany de mitady angalam-pinana tena grave nareo tena vozy ety malady ozy izy ny psychose de ao aminareo nahatonga ny crise de ao aminareo niainga avy any aminareo le crise araky ny tegna teo hoe crise de confiance niainga avy amina tsy fataterahn-jahatra natao a lainga sy fitaka ny fampanantenana pokaty a ny fihetsikareo rehetra mpitondra rehetra misy tsy raha reo mety tsy ny rehetra misy ao tena tsy haiko mihitsy zay fomba nataony a mialatsinana nanao an'ity fa dra mampametram-panontaniana mihitsy fa hoana ny enonina andre matofoloam-pirenena ireny olona reny misy tsy ray saina amy ratsa-tana anao tsy hitanay zay tsy fantatrainy ambadika any andre matofoloa eritrereto tsara eritrereto tsara ny fanapaha-kevitra raisinao fa hatreto aloha ny eritreretinareo fa vahaolana ny raisina ianareo mpitondra rehetra amin'ny akapobeny manomboka any amin'ny filoam-pirenena ny vahaolana ny eritreretinareo ny raisina de vao maika mitondra olana na mpitombo avy roa eny avy folo eny a ny olana efa nisy tsy hainy zava-misy crise zay zany crise na safidina vahaolana efa ndresaka teo ny resaka vona voajanahary fléau ny resaka valanaretina fléau daholo zany rehetrrehetra any maro be ny zavatra ny fanotanysaina teo fa izao raha izany zava-misy von'olona ny resahako teo mampalahelo mihitsy mijery an'le mpitandro filaminana fa manao ny an'to zavatra dia ny sasany apahany alefanareo ny amin'ny magro zay tsisy nininona ho ambesany eo lasa ao toy ny tobo mahiaramila izany magro be ririka ary rehefa magro manerana Madagasikara de ola efa laninareo andro sy laninareo ny volam-panjakana andefasana an'ireny mpitandro filaminana iambona an'izany magro zany fa ka misy volamena o fa ka isy mitady androbo zany sa banque centrale io sa ao amin'ny trésor io sa zone rouge io zany ny toetsainareo zay le profon'le hoe misy crise eto de ny crise ny psychose ao anatinareo ianareo ny misy psychose andre mato sénateur lazainao fa hoe misy pisoloky izahay ialako tsiny ianao angamba ny pisoloky jereny dossier anay jereny nenane nanomboka anaovanay politika raha tao anatin'ny roapolo taona ny rahana tamin'ny président Ravalomanina raha manana dossier anankiray ianao mahakasika anay mahakasika fa anao tsy mifampiteteny hoe pisoloky eto tsika na tany amin'ny fiarahamonina na tamin'ny resaka politika io na tamin'ny asa mandraraha fivelomana zafady a tsy nisoloky taminao izahay ary ny zavatra tsy niefleure ny imagination anay akory tsy nandalo ny eritreritra anao tsy mifampiteniteny fa ifankahita eto isika masika satria mirediredy ianareo mamono hafa mbola mitodika amin'andre matofoloha ihany sy ny HCC tomona hoa ianareo aiza le fahalalana fototra zay voafaritry ny lalam-panorenana le fahazona vaovao maro lafy zany efa fanitsakitsana voasoratra ao anaty lalam-panorenana zany rehetrarehetra zany ary to tsy miteny ianareo indray mandeha ianareo mba miteny nandalo ny gasineo mba novana kely izy fa tsy natao toy ny an'ny mpikambana ny HCC teo aloha ila hoe azo raisina fa tsy mitombona fa mba niezaka namadika an'izany sy nanodina an'izany tany amin'ny HCJ any ianao eny ita hoe azo mba mety azo raisina kely amin'ny apahany any le valiteninareo tsy paha lalàna toanareo izahay fa izao kosa tena tsy rariny zao tena tsy rariny zao naseho ny tany akalamavony redynamisation tsy kerainy zay fa tsy mahita amin'ny frantsay tsy kerainay koa parti zany raha parti politika tsisy ary za monsieur zany koa tsisy era koa zany raha m fotsiny zany de ampy teny anglisy izy raha m aloha hitsinay kio fa monsieur milay zany nanenjehana ny président Ravalomanana tam'izany fotoana fa le tena le lazaina fa hoe mitady angalam-pinana fa zalahy manandratsira de mety tena grave nareo tena vozy eto malady ozy ny zao le izy mila dokotera tena mila dokotera mila fanafody ity fireneny ity zao ny sosikevitra manana le fanafodiny mpanohatra manana ny fanafodiny mpisehatra ara-politika sy ny fikambanana maro manana ny fanafody arosiny ny akamaroniny lehibe natoko eny fa ireo nanohana anareo nanomboka tamin'ny 7 sy 4 aza dia efa mitovy hevitra amin'ny aty mety tsy tianareo zay fomba fiteny zay hoe aloha tsy teneniko miaraka amin'ny président Ravalomanana fa zay fotsiny
ovay ny anarany raha tsy mety aminareo fa aza mandainga zao koa mbola tenen'le ngasena toerany teny omaly tsy ilainy zany fikaonandopirenena fa hoan'ireo izay naniry iona sy ifampiresaka de efa nyraisiny izy ireo rangatya mandainga rangaty anao iza no nyraisinareo mba tonony aminay iza lefa nyraisinareo are am'ireo efa mitabataba hoe aloha irosona ny fikaonandompireny iza lefa nyraisinareo iza lefa nyraisin'andriamatofoloha de taiza de oviana fa tsara le fandrendrena saim-bahoaka sy le fitaka amin'ny alalany anao manjery fa tsy nisy zany iza nyraisinareo teo ary efa niteny aho teo mitokamonina ny atoky TGV akoatra nylay atoky lia raiky mialatsina zay nilaza lay filohany sy le mpitarika azy nanao hoe tsy voasoratra ao anaty lalam-panondrenany zany fikaonandopirenena fa ny akoatra zay tsy nisy nyteny intsony na anankiray aza eno a fa na ireo olona na fikambanana na toky politika nanoana anao nanomboka tamin'ny 7 efa manaiky azandao ka dia zay ny mahatonga mitodika aminao na tsy etatoerana ianao Andriamatofoloha araky ny angom-baovao mampitao any aminy zao afatra sy teninay zao ny fanafody a de fikaonandopirenena dialana amin'ny aya na hitsabonany ao an-tsainareo ao a mahakasika an'zany hoe psychosinina voleny eto zany a zay ny lazainareo fa pisoloky a zany nge azona hitorinanareo e fa eo moa na man'ny immunité nareo na tsy manana sira mihitsy fa tsy etika am'zany ny fitsarany todika aminareo rafitra rehetra amin'ny fitsarana tokony hijoro ianareo tokony ho an'ny rehetra ny lalàna zany fanjakana tandalàna zany manome ohatra tsara ny mpitondra fa tsy hoe lalàna ho an'zay ivelan'ny fitondrana iny na akaikikaiky mpitondra zay na manafaniry mahakasika an'iny hoe resaka manodidina moa zany hoe fanakatsakanana fa zao nefa tany Diego reny izay de milaza aminareo fa tsy tsahatra izay manao redynamisation anareo na tsy anao ianareo izay a tsy maintsy manao fankalazana ny 20 taona efa teninay zany tany amin'ny fanokafana n'zany fankalazana zany hitety faritra izahay a mbola tsy izy ary iny nataon'ny président Ravalomanana tany Diego iny a mbola tsy izy iny a fiaonana kely tsotsotra fiaonana tsotsotra fotsiny fampizarana saika hoe fakakevitra moa lesika niritsika atao e na nataon'ny RMDM iny saika nikasainy atao teo amin'ny magro nefa dia reny monisetriny a ny tompony andraikitry ny team sy ny bureau politique amin'ny team no voasambotra de avao moa navotsitra ihany a taorina fampiresana fa mampalahelo hoe tamin'ny tsisy antony a no nisamborana azy dia ianareo ny matahotra dia izay ny lazainareo fa mpangalam-pinana zay ny lazainareo fa pisoloky a azafady aloha tsy mifampiteny ohatr'zay fa izao ho tsapanareo io teniko teto zay miandry ve ianareo ho eo amin'ny toeran'ny mpanohatra sy ny fanoerana satria izahay de resy lahatra raha izao koty izao popularité ananany président Ravalomanana engany izy mba hirotsaka candidat mbola hita moa zany fa izy ny tompony fanapahan-kevitra sy ny efa hoe tsy omby aloha ataon'ireo fikambanana maro ny feore etseroa mahakasika any miverenanao président o mila anao ny firenena navitra n'ity firenena ity président Ravalomanana tsy lasa tsony ny ataon'ny reto mpitondry reto hoe efa tena tsy azo le ferina tsony zao zava-misy fa crise ny eto amin'ity firenena ity de zao ny teniko aminareo mafisiko ihany hoe miandry anareo ho tonga eo amin'ny toerany mpanohatra ve ianareo reo va ho tonga saina de zao mody mitapy aloha na manao be marenina eritrereto ihany zay teninay zay hoe fantatrareo tsara fa misy tsy mety ny ataonareo fantatrareo tsara fa manao didiky fe lehibe nareo ary manao fitsarana amin'ny tanila manao mizanatsy ny rinila ka ny fanafody ho iaho mafisiko fanotelo ny diany hoe fikaonandopirenena tsy maintsy atao tady fitonina anao Andriamatofoloha tsy tongatonga ho azy ny fitonina na fionambe anaovana ny anarany raha tsy azo azonao le anarana narosiny avy aty anivony RMDM satria nivoaka teny anivony RMDM teny amin'ny bypass tamin'ny 17 ny volana jolay sy 14 ny volana jolay tamin'ny fionambe ny karakarainy izany hoe teny hoe fikaonandopirenena takinana natanterahana azy zany dia ovay ny anarany de andaotsika iresaka de mino fa zay de ho avy ny fitonina na eo ny fahasairanana eo ny fiazakazaky ny fiakatry ny vidim-piainana na eo ny fahasairanana maro isatsokadina zay tsy mila tany saina itsony eritrereto zay zavatra teninay zay rehefa fitonina ny tadavinareo irosona tsy azo ialana tsy azo idivirana zany fikaonandopirenena zany namana faniry tsy atsotsona fotsiny zany fa mila arahanasa zay indrindra député fetra mandroso moa fotoana atsika fa naizanona zany zao tsika voatafara dalana teto
nisy raharaha zay navoatonontonona ny boribory tany fahadimy tamin'ny herinandro teo. Ny raharaha lehibe pokotany ianao moa efa nano hevitra ihany tamina interview samihafa nataona mpanao gazety tamina fahitalavitra samihafa ihany koa mikasika iny raharaha iny, de eto no heverina fa mba tsara hitondrana fanazavana arak'izay fantatrao mahakasika niny raharaha na lehibe pokotany tao Analamahitsy zay nanao fitaraina ny anivon'ny braomatry ny anteny meram-pirenena araka ny andiny fa 7 ny lalam-panorenana zany doléance ny amin'ny zavatra nanjo azy, ny fanambanana antsy, ny fanambanana basy, ny fakana, ny telefoniny zay mbola tsy azo raha nambarany ny mpisolo vava omaly, ny fanesorana azy ao amin'ny toerany ary ny lefitra zay ataon'izany fokotany Analamahitsy tanàna izany no nakarina ho lehibe pokotany. Député Fetra mety mino fa manakambara satria ao anatin'ny farim-piadidina farim-pifidianana zay nahalany anao moa zany circonscription électorale nahalany anao boribory tany fahadimy ianao na de tsy de tena tia mitsabaka ndraikitra raha le resaka fokotany ity satria mbola tsy mbola nahenona hatramin'izay iny député Fetra na mpiantso président fokotany na amoron'ny président fokotany tany an-trano na tany Braony fa na hoe misetsika nataony Antokotiko Madagasikara ka nanery ny filoha pokotany na salamizany na ny lefiny sy ny karazany mino azany fa anakambary député Fetra ao anatin'ny famaraparana antsika ny adevitra amin'izao marain'izao. Marina tokoa zany namana faniry satria tato anatin'ny andro vitsivitsy zay dia anisan'ny vaovao nivoaka teny amin'ny ainao manjery isatsokajy ny tany amin'ny radio tany amin'ny tambazotra tany ny manodidina ny fanesorana n'izay filoha pokotany tao Analamahitsy tanàna zany eo amin'ny boribory tany fahadimy. Marina indra ny tena solombavambahoaka Madagasikara tsy tokony tsy tokony hoe raharaha ny boribory tany fahadimy na fokotany raheny ihany no resahana, nefa moa araka ny tenin'ny faniry zay dia ao anatin'ny farim-piadidina faritra na voafidy ny tena ho solombavambahoaka izany. Ny zava-misy dia izao mbola ao ihany foana ho lay fitaka le fanovana ny tena zava-misy, fanovana ny tena teny koa zay nataoko teny amin'ny CCI Ivato raha ny fanatrika tamin'ny mpikambany gouvernemanta ary ny s'adresser vantana tamin'ny ministry ny atitany ny tenako tamin'izay. Ny zavatra nyresahako dia ny hoe amin'ny akapobeny fitakina ny rosona amin'ny fifidianana izany ho sefim-pokotany sy ny lefitry ny sefim-pokotany zany. Zay ny anisan'ny tena nyresahana voalohany. Ny faharoa dia jereo akaiky ny Antananarivo renivohitra ao anatin'izany ny boribory tany fahadimy ny amin'ny fietsika sy ny zavatra ataon'ireo sefim-pokotany sy lefitry ny sefim-pokotany rey satria de maka vola akoatra ny fakana vola miopapana dia tsy mitazona ara-dalàna ny boky fitantanam-bola araka ny takiny lalàna ao anatin'izany ny tsy fanomezana kitasa izay tsy maintsy vidina any amin'ny tranomboky na ny tranom-pirenena ny imprimerie nationale fa tsy atao rosi vidina arivo na 2 arivo ery amin'ny épicerie. Zay anisan'ny tena ny teneniko. Za tsy nanondro raha ny fampiresaka tamin'ny ministry ny atitany, tsy nanondro mihitsy any Analamahitsy tanàna. Fara-porofo ny tadiavinareo, manana porofo maro be izay mahakasika ny akamarony ny 17 fokotany. Sarotra amiko ny teny ny arrondissement fa na de ananako tsirairay ara ny tsy fanaran-dalàna amin'izany hoe fitantanana amin'ny volam-panjakana sy ny volam-bahoaka zany satria tadidio tsara fa volam-bahoaka volam-panjakana zany tantanana enivo ny fokotany zany. Fanodikodinana ho iaho akoatra ny fangalana vola miopapana ary anisan'ny tononoko tamin'ny herinandro lasa iny na mahery kely izay nandray andraikitra ianareo isaorana nareo fandraisana andraikitra zay no hitanareo fanety nesorinareo ny filoha-pokotany Analamahitsy tanàna satria nitondronareo hoe io zany fanandrify amin'ilay fitakinana ataony député Fetra anareo zany raha anareo TGV ho iaho napiko an'izay izy satria anareo daholo ny ao ane. Faro ny zavatra tsy marina Andriamatoa préfet mendrareo mibombiny ianao, mendrareo vaovao tsy marina ndray ianao. Fa ny teniko hatrany am-boalohany de io filoha-pokotany lefitra nomenareo promotion lasa filoha-pokotany Analamahitsy io naka ny vola tany amin'ny rahalahako miaraka tamin'ny sekretera, io naka vola tamina ray aman-dreny namindra razana nitondra fatimaina satria mbola tsy azo natao ny nitondra razana ivelana Analamanga nandritry ny Covid-19 tamin'ny taona 2024. Saika angalany 10 hetsy ao le olona vonina ijoro
raha mbola ilainareo zany fa mialatsiny andriamatompo rehefa fa ohatra ny voatonoko matetika ianao hoe nataony olona boloky ianao a dia niteny fa hoe nandray andraikitra nareo fa io président io anareo a iny fa fanapa-kevitra nyraisinareo nareo no nahita hoe inona tsy nety nataony fa nihitany masonay nihitany raitapo amiko nihitany olona manodidina eny amin'iny boribory-tany fahadimy iny dia io filoha-poky tany lefitra mbola nomenareo promotion io ny tena atido io ny tena fositra ao anatiny zany hoe fanararao tapahefana izany ao anatin'ny fangalana vola amin'ny tsy ara-drariny tsy ara-dalàna ny tsy fanomezana tambony de rosiny tiako tenenina kitany sy ara-dalàna manoloana ny fandoavam-bola natao tao amin'ny fokotany mbola averiko zay io lefitra nomenareo promotion ho hitantsika indray ny valiteninareo fa ijory le olona sa miandro fitoriana ianareo any amin'ny tribonaly misy porofa ty ampilatanako atyna sary atao anaty telefônina ato ny rosi miaraka amin'ny sonisy ny anaran'ny olona io rosi tsy misy laharana tsy ray zany a tsy folo zany a feno atao amiko ato tena marina zany teneniko anaty anaty telefoniko ato ka de ho hitantsika indray ny valiteninareo mandray andraikitra marina ve fa izao ihany ko miantso ny bianco moa mahagagatra amin'ny atreto le vola député fetra naveriny le vola ary izy ke tany amin'ny brao an'andriamato solom-bavambahoaka ny naveriny ary io reriny nanatrika teo fa tsy teo tokony idira solom-bavambahoaka am'zany raha rapoko za moa efa nresahan'le avocat iny any rahantsika nahita tamin'ny hainao manjery hoe fatramin'ny oviana aloha zany nge le hodinareo faniny tsy misy le fanasarampahefana sy fisarampahefana eto amin'ity fireneny ity zany no mahatonga ny fanampina korotana eto amin'ity fireneny ity akoatra nefa tsy fahaiza mitantana efa ao anatiny zany rehetrany de hoe tsara aloha iny ary fakalesony reny tenin'lay avocat hitako tamin'ny hainao manjery mpisolo vava miaro an'lay za tsy hoe miaro an'le président fa iny a nareo mahita ny toyany rehefa avy any fitsarana sy any am'izay alianareo any fa le hoe vahoana moa no sady any amin'ny brao an'le solom-bavambahoaka any ambondrina tany anga izy zany any no notifiena ny amin'ny abrogation an'lay nomination le arrêté izay nanendry azy ho président fokotany efa tokony district raha ny tokony izy district satria préfet nanao sonia an'le arrêt rectificatif namalana an'zany aiza anao raha mato chef district fa niantso anao an'zay a aiza anao ry bianco zay tsy fisina fisarampahefany zay oa fa ny solom-bavambahoaka za ve mbola efa nampiantso namana fanirina andre ve anao araka ny tenao teo zay mihitsy manko nyfanontaniana napetraky ny rehetra zay a ary raha izako nefa no miantso ho avy ve reo olonareo tena anao fa tsy ho avy reo ary mitodika aminareo président fokotany a alohany anay nitodiako aloha na ho an'ny hafa ihany ko tratrafarany enareo de milaza aminareo a zay a tratrafarany enao sao de rehefa aveo vo iazakazaka zay nge tratrany tsy napozina fa tratrany tery vaimante zay nge tratrany fampitahorany zay nge tratrany chantage zay tratrany menasy hotorinany amin'ny bianco hoe lafa elana anao an'zao ho tratrany any lafa elana efa nainy fitsarana zany ange ny zava-misy any izany tsy nandrenesako an'zany misy ara président fokotany efa nasaina ny tory a zago a de mpanolotsaina ny tanàna avy amin'tiako madagasikara de TGV anankiroa tao amin'ny anala mahitsy cité io fa nesorina moa zany zany ko mbola raha ko mbola tsy afaka am'zany le raha namana anankiray le sherifa ny tanàna sy zoro iny hoe nda natoriny lahy io député io fa le ray solomavimoaka amin'io manery a fa raha zany lahy le foka any amin'ny biancola de le foka any amin'ny fitsarana miantso le solomavambahoaka hotoriny président fokotany elahy fa nao elahy moa zay tsy maninona satria samy solomavambahoaka nazandroko ary izy nefa fantatro zao a fa nodiko fanina nodiko mitapo izy any hoe izy no napriska ile président fokotany itory a tena marary a tena mila dokotera mila fanafody a misy tsy milamina misy krizy eto a zay le izy ka zay le mbola averiko a io lasa sefo-pokotany io no fositra fositra de nitakinay a ialana am'izao zavatra rehetra izao toy izao zava-mitranga efa vaolana rosinay a alefaso raiso ny didim-panjakana afahana manatanteraka sy miroso amin'ny fifidianana izany ho sefo-pokotany sy lefitry ny sefo-pokotany zay le zavatra nylazaiko zay le zavatra ny takiko ary mbola nampatsiany tenako tamin'izay fotoan'izay andriamato minisitra aiza le fitoizany fitantanana andrara-panjakana na le ataon'ny teny frantsay hoe continuité de l'état de l'administration na zay fomba hitany ministre zao no miteny lay ministre ny fanajariana ny tany am'izao fotoana zao hoe
ny omaly ny fanovana gouvernemanta hoe irosotsika izany. Aiza ndray mato ministra ao, aiza ndray mato ministra nandimby azy ao, aiza ndray mato ministra écran plat ao. Mialatsiny zay le zavatra nytakinay de miandry anareo indray zay, miandry ny valy teninareo indray zay, fa variny ianareo hoe mandefa miaramily mandefa zandary eria, mandefa polisy eria. Ary zao koa ny teniny Andriamato sénateur ny resaka omaly, izahay de vonina ifampiresaka ho ny faniry a. Zay ry Mpiaina Jaina, zay ny teniny a. Eno tsara ny tenyle sénateur omaly. Zay de efa vonina ifampiresaka ary nisy nefa tonga ny fampiresaka taminay. Mbola Andriamato préfet ihany. Niantso anao tamin'iny asa fa 4 volana moa ny sabotsy iny. Le saika anao fakakevitra teny amin'ny Magrony ary MDM. De saika de tonga teny ny tena anay saika ifanotrona tamin-drareo na tsy mpikarakara ary de hoe zahay mandray olona zay te hiresaka zay fa niantso anao Andriamato préfet. Ino zao zavatra ataonao zao? Mifanohatra amin'ny tenin'ny fanomezana ny omalinina ny fanapaha-kevitra ny raisiny. Ny raisinareo ny raisinao. Hoe mahazo manao ianareo fa tsy mahazo mivoaka. Mahazo manao le famorina ianareo fakakevitra fa tsy mahazo mivoaka. Okey ozy izahay. Okey ozy ny namanay tompon'andraikitra. Gaga izay fa midimy maraina efa feno miaramila. Tonga teny ny tenako tamin'ny 7 sasany tamin'ny 10 latsaka teo de fa mpiantso tsika amin'ny rahalahy. Afaka mba tonga ve ianao fa tokony ifampiresaka tsika na afaka mandray ve ianao? Aleo ianao fa andefasako olona eny solitenako. Niandry an'izy zay hatramin'ny 4 fa tsy nisy tonga teny Andriamato préfet. Nitodika izay tamin'ireo le manamboninahitra. Nisy kapiteny teo a, nisy colonel teo a. Reo mo grade somary hitako hoe alako tsiny zay mety tsy tazako tao, mety nisy commandant ve tao nisy any. Ok. Ianareo ve le solitena afaka mifampiresaka aminay? OMC nareo ve sa ahoana? Nga misy miteny samy eno zany razon-damosina, tsisy mamaly, tsisy manatona anay. Zay le hoe fahavononanay resaka ny tiako resahana. Fahavononanay fampiraharaha. Hoe fa de nahoana kosa reny de atao an'izao izahay? Nahoana de natao an'izao le vahoaka? Ka zany rehetra drany a. Toverina amin'ny tenin'ny sénateur hoe atsaharo le lainge, atsaharo le bobara, atsaharo le blabla. Fa tsy nisy an'izany olona mbola nyraisinareo zany rehefa mitoka monina ho azy any atoko TGV zany. Tsy hiteny an'izay a, fa ianareo ny manery anay hiteny an'izany. Andriamato filoha. Misy olona tsy tokony henoina ntsony ireo manodidina anareo andao tsika iroso amina fiaonam-bena inona hitenenanao azy a fa marary le firenena. Ary izay ny atongavan'ny fitoniana eto ao anatin'izao zavatra iainana sy raharaha iainan'ny vahoaka malagasy sy ny firenena izao a, tsy misy afa-tsy zay ny vahaolana. Dia mety mba hisy fitoniana eo. Ataoko hoe misy fa miakina aminareo indray io. Raha tsy mody hiresaka tsika nefa ho sakatsakananareo ihany ohatra. Io moa io mbola andinika koa nefa ty anivon'ny tiako Madagasikara no afahako miteny manao hoe rehefa tsy sakatsakananareo zay rehefa tsy ilanareo vaniny izay. Ary rehefa ohatra ka arovanareo zay amina fotoana ivorianay toy ny ataonareo a, io alekala mavony io. De tsy manao zavatra amin'ny tanila. Lazainareo fangalam-pinana izahay. Zay namana faniry ny makasika ny boribory tany fahadimy a, makasika ny fokotany a, ary mbola nidiako teo sy niantso nataoko koa. Tsy tamin'ny filoham-pirenena fa amin'zareo filoham-pokotany 7 ao aminay aloha. Ary ianareo filoham-pokotany 12 amin'ny 100 eto Antananarivo renivohitra. Satria eto ny tokony hanomboana an'izany fifidianana lehibe ny fokotany zany. Aleo any vahoaka ny andray an-tanana ny hoaviny sy ny tanànany. Fampandrosoana azy. Sao de rehefa aveo vao hoe zay nge tsy nanana safidy tara loatra. Tandremy tara loatra fa mbola manokatra varavarana izay amin'ny fampiresahana ary ilain'le vahoaka zany ny situation misy a no mitaky izany a fa tsy sanatria akory nay aitraitra ary io a tsy zay tianareo tenenina hoe io tsy fialamboly io fitantanana raharam-pirenena io. Tsy kilalao akory fitantanana raharam-pirenena io namana faniry. Hainao tsara zany. Hainao hitako mpandalina sy tena manao fikarohana resaka politika ary tena isorako ny namana faniry zay fahamatorana zay a. De nefa misy tsy tonga saina le tompon'andraikitra, misy tsy mahalala akory. Inona moa ny tena andraikitro? Eny fa hatramin'ny olom-boafidy. Eny fa hatramin'ny solom-bavam-bahoaka arany tsy mahalala na mody mitapy a, tsy mahalala hoe ity nge ny asa sy andraikitra voafaritra ny lalàna ho tanterahanao so ataonao e. Fa tsy hoe mizara kovety ianao a de milay be, mizara zinga ianao a de milay be, manao gâteau 10 metatra ianao a de milay be. Teterenao isalotra akanjo volomboasary daholo na hatramin'ny président fokotany ao daholo ny sariny zany olona zany. Fa esorin'le olona le izy vao mivoaka an'le sehatra maitso ny akamarony. Menatra isalotra le izy. Fenao fe nahita nandeha teny an-dalana teny misalotra volomboasary. Raha reny le olona tao anatiny, zafady ka zay hoe tsy fantatrareo mba amenara. Ampitomboy le fahalalana.
manahoana ny ataony any amin'ny firenena hafanina mpanao politika io na ny solombavam-bahoaka zany ve ny ataony any amin'ny firenena marina mety manana izy azy le malagasy fa ny kopiena be fatanytany a ity lalam-panorenantsika ity nandray tsy azon-dralahy akory na règlement intérieur na guide an'ny député misy an'izany ange boky navoaka tao amin'ny assemblée nationale le misy an'izany to namana faniry manamaky an'izany ve le namana misy an'itony boky kely tony navoaka ny KMF Knoé mialatsiny fa nanonona ny fondation Frédéric Ebert ty sy niny arahana tamina malapaizana sy ny akademia malagasy mba vakivaky io le lazain'le boky e mba vakivaky io ty fa sy variana am'zara mampitombo fahalalana satria ary nefa tara loatra raha zao ny ianatra fa aloha le fahalalana no ampitomboana fa tena hoe tena totonondro bory tena fahoany le fisaraha-pahefana koa mbola anton'izay zavatra zay ny ary magary manao fitsarana makary ny ary manao trafic d'influence efa mba nahitany tenanay ve nareo nanao an'izany mba avoay raha misy proof fa hiala tsy solom-bavam-bahoaka izay tsy hanao politika ntsony izay tim avoay avoay zay namana faniry ingénieur ampy de ampy zay député fetra ho amin'ny afatra samy hafa fa ny adidiavana andraikitra koa mbola maro satria raha ny fantatra de mbola hiatrika fivoriana samy hafa ihany keo ianao a de ny amin'ny andrany aloha zany ataontsika ampy atsika indray ny fizaram-baovao zay avy any Antsarana na ny zava-misy ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana ny tontolon'ny démocratie sisa io zany zao tsika de mitolo tany ACDD indray hoe inona no ny fomba fijerin'izy ireo manoloana ny démocratie am'izao hoe tena fandrarana ny avy amin'ny fanoherana tsy vory tsy hanao hevitra izany satria ireo mitambatra dia asongadiny lay hoe démocratie ngeza be indrindra amin'ny hoe zo isambatan'olona mihitsiny zany no voatoetoena anatin'izao raharaha zao anampiny député fetra azy maranantsika azy ihany keo marina mihitsy zay ary mifanoja amin'ny zavatra nieritreretiko namana faniry zay ko resahako dia mahakasika n'ilay hoe tsy fahombiazany aloha le fitantanana sy ny politika mpitantanana napetraka zao mpitondro zao asa tsy fahaiza manao ve PDB aloha ny vahoaka ny tsara azy raha izay fa ny faharoany izy hitako lehibe anton'izao zava-misy eto amin'ny firenena crise-ny misy eto ninino olazainareo de ny psychose koa efa misy eto ary manomboka mipetraka fa ny tena hitako antony anankiray goavana zay tsy azo tsinitsino avina dia ny tsy fahombiazan'ilay rafitra napetraka zao mpitondro zao ny eritreretiny ve fa mahaolana marina ny teny izy teo namana faniry ACDD ny teny ianao mety tsy nresaka anao CFM resaka anao ny rafitra toy ireny raha eo anatiny zany tiako horesahana ny tsy fahombiazany tsy neto iaho ary tsy naomby ny politika sy ny safidy nataon'ny mpitondra fanjakana zay nametraka an'ireny atao hoe sampandraharave na tsy androm-panjakana moa ireny raha ny fahalalako azy fa rafitra saika hoe amahana olana zay zany anisany hitako tena olana teto zay mbola mahatonga manamafy mahatonga anay manamafy eto amin'ny miara-manonja hoe efa maro rea efa mitoka-monina re ianareo efa maro no mitaky an'izany fikaonantom-pirana zany izay ihany ny lalana hany tokana isiny ny fitonina na inona fahasiarana eto amin'ny firenena na inona zay ihany ka raha ohatra ka diversion atao laveto resaka inona ny fiteny azy hoe fandrendrehana saim-bahoaka tsy mandaitra intsony zany io tokana io ihany diversion reny resaka mitady zavatra hotokanany reny ary angom-baovao farany tia maranako an'izao fandraisako anjara eto amin'ny miara-manonjo zao dia io fitadiavana zavatra hotokanana ataon'ny filoham-pirenena io lavo indraindray andriamanitra lavo azy ekena any amin'ny faritra any nge misy directeur régional le any amin'ny faritra any nge misy tiambaranareo gouvernora tsy ara-dalàny ty ao aminao nge misy ministre misy tale général zany ministère isatsokajany zany karaha nde hitokana an'ity hôtel de finance ave direction régionale ny emploi na ny tsy fantatry ny loi sociale tsy haiko inony reny de ianao ve ny tokony ho an'ny filoham-pirenena hitokana pave asa tanytsika oviny iny namana faniry tamin'ny rotaona lasa tany Ambatondrazaka de ny filoham-pirenena no nitokana sekoly manara-penitra ray niaraka nisy lalana kely apahany makany amin'ny seranam-piaramanidi ny Ambatondrazaka dia tany mahajanga faharoa tany amin'ny commune rurale tany Tsaramandroso zany ny vaovao eto am-pelantanana any amin'ny manamorona ny RN4 iny de nisy le ambara hoe fizarana karatany lazaina olona ray alina eo
te tany Andriamatofo loasa 2 ny volana jolay sy ny 7 ny volana jolay de misy commune Anjajy, Tsaramandroso, nisy maromaro teo any amin'ny district Anambatoboeny sy Marovoa iny. Tsetsasetsa tsy aritra aloha. Lalana re zany ono. Ka ratsy ane zany e. Ratsy ane zany e. Le natao hoe tsy fihinana tsy azo hoanina nefa mitondra no hoanino any ambavy zany lalana zany. Tsara ane zany lalana zany ny kojakojan'ny fitondrana président Ravalomanana tamin'izany fotoana e. Tany amin'ny 10 taona lasa tany amin'ny 10 taona lasa tany mbola lalana tena hoe praticable tsara fa izao manoatra no tambary le lalana. Manoatra no tsy fantatry tsony zay ila resahana azy zay fomba ilazana azy. Dia izay zavatra zay le hoe tany ny filoham-pirenena zara raha nisy satria ny kianjany tsy tena manara-penitra tsy tena ohatran'ny kianjany Mahamasina fa hoe raha ialina no nyresahana nambara fa karatany ho zaraina zay ny filoham-pirenena ho ihany no nizara azy dia nitatitra olona le solom-bava-bahoaka tompon'andraiky tany amin'le faritra any amin'le faritany ohatrohatry zay daholo le pratika andrareo zay mihitsy le zavatra ataony naiza zay le tena hoe mandrendrika saim-bahoaka inona ny dira filoham-pirenena tsy manan-javatra eritreretina hafa venao Andriamatofo loha fa karatany de ho zarainao any ty zao solika tena enjana be a tokony zany ny sanasaina mafy zany mihitsy mifampirahana ny fanaovana antso ny fampidiniana mety mpanambola ny ivelany ny eto atoerana hoe andao re anangana orinasa fa tena mba hoan'ny tanora hoan'ny vahoaka malagasy tsy anasa mba hiverina mba hiodina le toe-karena aizy reny mpanamboly reny andao re hitadavana vaolany ty jira maty fa ty sakana tsy atongavany mpampiasa voleto ok zay le fikapana ranjo ny mpandraraha zany ny tokony andaninao rondoa Andriamatofo loha ina nidirinao amin'ny karatany any Marovoay any Ambatoboeny any amin'ny Mahajanga faharoa fa ianao ve tsisy atao e aza mienotsono andreo mpanolotsainanao reo no manipodroditra kondro anao inona ny alehanao any aseva ataon'ny ministre aseva ataon'ny gouvernoura tsy haiko moa na raha matony any na lehilahy na vehivavy fa mety ho lehilahy mety ho vehivavy alako tsiny dia zany rehetrarehetra zany a tiana inaovana fanamariana tiana hitondrana teny eto mba hahatonga saina mba hatsapana le filoham-pirenena indrindrandrindra fa raha ireo le akaikinao reo le mpanolotsaina le ministre reo solom-bava-bahoaka ianao nge ka ialany reo rehefa aveo e reo nge hivadika any amin'ny mpandresy reo rehefa aveo e de miteny aminao Andriamatofo loha fa sakaiza amin'ny mpandresy daholo nge reo akaikinao reo e ary manao Ramasabomanga Ramasabomanga bisolelaka mpamono afo a androany andrany eny mais merci président merci fa rehefa aveo ianao a tsy te teny an'le teny a ialany reo ianao de tena miteny ianao a zay fa araky ny tenin'ny député Rolaratsiraka hoe nareo nge ka tsy olany etsony zay koa resy lahatra am'zany a zay nge mahatoky nyreo dynamisation efa nataonay e ka zay le izy namana faniry a lasa ny fotoana mandeha le izy a mba mamaky boky e mba mampitombo fahalalana e mba jereny ataon'ny hafany ivelany any e aza-badona tsony le vahoaka e adidinay amin'ny masolom-bava-bahoaka sy mpanao politika anay mianime le fianana ara-politika fa zay Andriamatofo sénateur aza tenenina hoe pisoloky azafady a ianao nga mampisoloky tany am'zay nampisoloky anao tany a alako tsiny fa ohatra masitsika namana faniry a fa tsy mety reny fomba fiteneny ka dia zay ny namaranako ny anjara fitenenako aloha sy ny fandraisana anjara androany namana faniry a dia manantena fa renireny olona reny zay a le hoe fanafody narositsika vaolana narositsika indrindra isika veto amin'ny miara-manonja mitondra ny tenin'ireo ny amin'tika Madagasikara ny amin'ny RMDM reo atoko politika maro manana maizy azy eto amin'ny firenena ary mpisehatra ara-politika maro firaisa amin'ny firenena fikambanana tsy miakina maro be tokamony ianareo a ka tady fitinina marina isika iroso io a hovainy anarany raha ny anarany no tsy mety aminareo zay na manafaniry fa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa sy mandra-piresaka amintsika rehetra manaraka sy mpanaraka an'izao a miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Madazo dia mirary soa atsika rehetra mampahery atsika dia amin'ny fotoana manaraka indray tompoko veloma daholo ary eny ary de misaotra ny solomam-bahoaka ny Madagasikara voafidy de tsy amin'ny boriboritany ny fahadimy sady filohan'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara isika ny ara-dalana tamin'izao marany izao tamin'ny anjara fa ny okevitra sy fanadihadiana fandalinana ary fizaram-baovao nataony teto amin'ny miara-manonja MBS radio Mada dia mamerina ny fisaorana fakasitrahana antsika zay nanaraka izany atao anatin'izay adiny 2 mahery minitra maromaro izay de manome fotoana ara-pitsondray toko lasy topoko vavy